God had a little David back over behind the hill somewhere. Afatra ny toriny mpaminany William Marion Branham mitondra ny lohateny fananganana tapany voalohany ilay mpanjakany lavina ny alady maraina fa 15 Mey 1770 tao Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. He was mindful of his father's sheep and of something running an enemy to grab one of his for the glory of the Lord. Mba idinany voninahitry ny tompo eto amintsika anio amin'ny alalan'ny fitorinany teny. And it's Ary tena this last week I've kind of been just a somary little mafoany under the tamin'ny weather, herinandro not lasio exactly say under tsy the dia weather, hoe but mafy the tests ahoana I had to fa nisy take, fitiliana tsy maintsy nataoko, physical fitiliana tests. aramedikaly. And that's what you heard that I Ary was zay in ny the renareo fa hospital. nakanesako tany amin'ny It hôpitaly. was because that I went Ny there so I tsy wouldn't have to come ivezivezeko back and miampita forth renirano no across the antony river. nakanesako tany. You take a upper Atao fitiliana ny gastronomic, a taovam-pandevonakanina lower ambony sy ny gastronomic, and they have taovam-pandevonakanina every ambany few ka minutes ilain'izy come ireo back, x-ray ilainy again. miverimberinana manao fitarafa na hafa indray But, isaky ny 10 minitra We're kanefa supposed to take them if we do tokony overseas anao azy ireny missions zay every raha 6 manao asa months. misionera any Brother velany Roberts, isaky ny I think, enim-bolana gets ny theirs andra la every 6 Roberts sy months. ireo hafa ireo ataoko But fa I ataony hadn't isaky had ny one for enim-bolana ny 4 azy years. efa taona zay tsy nanaovako anio. I just Ity ny don't olana like that tsy castor tiako oil. fotsiny That's lay all it menaka is. tanatanamanga izay ny olana. And they say there's nothing else they can Ary give voalaza fa tsy misy instead. zavatra So fa I, azony hanolona azy oh, koa I ny got tenako so sick when they nakarary gave me tokoa that ny stuff. You know, nanome zay I've nanio told you karazany my zavatra life io story fantatrareo how tsara that efa nitantaraiko anareo stuff tamin'ilay makes me tantara-piainako so hoe nakarary sick. atoino io karazany And zavatra io I ary just hate to take ary the stuff. And tsy I tiako said fotsiny to mihinana an'izany my dia hoy aho tamin'ilay gracious dokotera doctor sakaiza friend, malalako, is there raha something else? And he tsy misy said, I don't zavatra think hafa so, ve Brother fa Branham. hoy izy ataoko fa tsy Oh, misy when raha that lady Branham. come in there, looked Rehefa like niditra nitondran'izany maybe teo ilay I'm raha matoa zany dia exaggerating, tahaka looked like angamba a mampitombo quart. aho nefa ohatran'ny ray litatra mihitsy I ilay never izy. seen Izany koa so dia much. tsy mbola nahita maro toy I izany just tenako hold my nose at dia grass. notapenako fotsiny ny oroko But sady I finally nidobodoboka ny got foko it down. But nefa now, voatelika in any zany all tamin'ny of the farany fa eto trial and teo all anivony that went fisedrana through, rehetra sy ireo I zavatra want rehetra to nadalovako thank the dia Lord tiako ny for a saotra ny perfect tompo examination. satria And tsara tokoa ny I valiny had fitiliana ary zato 100% isanjato can ny go nahafahako. anywhere in the Azoko aleny world that I toerana want rehetra to tiako go. andehanana eto I an-tany. asked the doctors, which Nanontaniako ireo was 3 dokotera of the best dia ny telo specialists. lahy tamin'ireo mpitsabo mahay And indrindra I guess in Louisville, raha I raha ny asked them, I said, fahitako azy ao am I at Louisville. least Nanontaniako izy 10% ireo hoe disability? misy He said, fahosana you're ve ato not amiko na one dia folo speck isanjato azy. Hoy izy tsy misy fahosana ianao na dia kely You azy. are Hoy in izy, hoy izy. perfect health Salama everywhere. tanteraka ianao amin'ny lafiny rehetra. And I am so grateful Ary to ankasitrahako God. Who tokoa else could Andriamanitra it ny come amin'izany. from but our Izy afa tsy Heavenly ilay Father? raintsika ny an-danitra ny mety haviany izany. Hitanareo nisiny izany. He said your, Dia hoy izy all your flow ny shows in there maneho you ny be diagrama young, rehetra that nataonao your fa blood cells tanora hadn't ianao. even started Hoy izy na ny breaking or selan-dranao anything. He azy said, tsy mbola misy you fahasimbanana are ny toy very izany. Hoy good izy shape. tomady Brother tsara Branham. ianao I ry said, Rahalahy I'm so Branham. glad. Dia hoy aho eny mahafaly aho tokoa izany. And I had the Ary privilege of nanana talking, tombontsoa ny resahanao witnessing to every joroana vavolombelona nurse in that tamin'ireo hospital mpitsabo and mpanampy every rehetra sy doctor. tamin'ireo dokotera rehetra tao amin'ny The hôpitaly kingdom io of God. ny amin'ny One fanjakan'Andriamanitra. certain doctor, Ary nisy dokotera anankiray I think he's supposed to be here ataoko this fa morning. tokony ho eto izy zao maraina izao. And I am Ary glad to know faly that aho there's noho still ny good fahafantarana fa man mbola in this misy world. lehilahy mahery fo Real eto man. amin'ity zao tontolo izao ty. Tena Man who lehilahy would tokoa. take me for Dia 5 ireo days lehilahy to a zay physical nampanao fitiliana examination, medikaly which would ahy probably nandritry ny run 10 $200 andro or izay mety $300 mitetina for each 400 na one. 300 When dollara I isany got avy. to this, said, Fa rehefa it's our vitako zany contribution dia to oreo the work of the fandraisanay Lord anjara that amin'ny you're asan'ny doing. tompo ataonao zany. Not even said why you Tsy nisy na embarrassed dia us to even oreo ask fa you. manahirana anay na dia ny fanontanianao aminay fotsiny aza hoe Just ohatriny. your prayers for Hoy us. izy mivavao anay And fotsiny. inside, Fa ao anatinao they said we find oreo an misy fihetseham-po emotional hitanay zavatra that we can't understand. tsy hainay azavaina. And I said, it Dia doesn't seem oreo to be zay that fa outwardly izany dia you're tahaka not ny hoy izy nervous ety or ivelany tsy mba disturbed. kizitina It ianao said, na miasa inwardly aloha there's an nefa hoy izy emotion that ao we anaty can't ao understand. misy fihetseham-po tsy I hainay said, if you would azavaina. just sit down Hoy here aho just a raha moment, sitrakareo nipetraka I'll eto tell fotoana you. And fohy I went to talking dia about ambarako anareo vision. ary niresaka ny It am'ireo was fahitana another aho. field to them. They knew Sehitra hafa nothing zany ho about azy it. ireo tsy nisy I fantany told them amin'io. about the Bible. Ny baiboly Then I no told them niresahako of the taminy vision that the ary Lord nambarako just azy gave ireo me avy the eo other day. ilay fahitana And vonon'ny they tompo ahy indray wept andro like iny dia babies. nitomany Just tahaka ny sat there and zazakely izy wept. ireo nipetraka teo sady nitomany. And I said, Ary I hope ry that you zareo don't hoy aho consider me antenaiko some fa tsy handray religious aho tony crank mpivavaka or fanatika ianareo na some. hoe Said, by no hoy means, izy Brother sanatria Branham. zany I Rahalahy believe Branham. that with all
inoko amin'ny foko rehetra Just io one thing I want to say. hoy izy nefa misy You zavatra don't tiako go to lazainy school to learn tsy any those an-tsekoly things. ny anarana n'ireo But I zavatra reo believe that they come hoy from izy the inoko Almighty fa God. avy amin'andriamanitra tsy toy izy And ireny that was three ny of telo the tamin'ireo mpitsabo mahay outstanding indrindra physicians ao in Louisville, Louisville the zany best that they had. reo mahay And indrindra so ao I ko was dia so happy for that. And faly I know tokoa that ny amin'izany maybe the ary Lord koa ny let me fahalalana paint fa some seal on namelana there. mafy Each vovitsy nurse teo angamba ny tompo talked to him ny mpitsabo mpanampy one morning rehetra coming out the niresaka tamiko X-ray room. ndray I maraina said raha to nivoaka the- avy tao amin'ilay I efitra looked at fitarafanao poor dia old hoy woman, aho she tamin'ny was so nisy sickly. vaviantitra mampalahelo And I jereko kept narary moving mafy down, tokoa izy moving down. nanatona I azy got hatrany to aho nanatona teo I thought she marapahatongako might teo be aminy dying, and no I heveriko fa said, efa faty I izy wanna dia hoy ask aho you a question, tia metra-panontaniana aminao aho She said, ranabavy "Yes, sir." dia hoy I izy said, "Are you eny a tompo Christian?" hoy ah And she kristianina said, venao "I belong to ary a hoy izy certain mpitiabo church." anao I amin'ny said, fiangonana toy zao ah dia hoy ah I just tiako ho want azonao to make tsara that a ny little clear. I fanontaniako said, I hoy want to aho know if you're a tiako Christian, tiako really fantatra a aho hoe Christian. kristianina That venao hoe if you tena should pass kristianina over ary raha this tsy maintsy sea hiampita amin'izao ranomasiny of fiainana life zao into the ianao land, ka you ho love any amin'ilay him. I tanàna said, hafa would you no really ve be tia azy saved? ianao And she hoy said, aho yes, sir, voavonjy I marina would. tokoa And I ve ianao said, dia hoy God izy bless endra amin'izay your ho heart, isany aho man. ary hoy aho hitany No matter fonao which any way ary the ny tompo wind blows, noho you're izany all right. na viaza mety havian'ny rivotra dia efa It goes vonona ianao like that. raha toka toy zany And any if ary we just get around, there's rehefa lots of mandeha fine tseroa ary ny people tena that dia make the hita fa misy olona mahafinaritra Now, sisa tavela ihany eto tany today I eny have come in tonga eto aho with the ankehitriny vision that I miaraka will tell you a amin'ny little fahitana zay ho And, tantaraiko anareo afaka fotoana fohy I'd like to nefa speak first on tiako some of aloha the ny word, andray although teny I believe vitsy the word is satria very essential, inoko fa zava-dehibe tokoa ny teny the most essential now. zay ny zava-dehibe indrindra amin'izao fotoana Now, zao I'm glad to see eny Charlie, faly aho raha mahita ny Cox, Charlie and brother, Cox sy rahalahy my friends standing there together. reto sakay zako miara mijoro eto i rahalahy tsy ato an-tsaiko ny Jeffries tsy ato an-tsaiko ny anarany maro aminareo rahalahy malala zay eto no avy any Georgie avy any amin'ny faritra maro eto amin'ny firenena ty sakay zako atriny ely Bill io mipetraka etsy io inoko fa izy io amin'izao marainy zao ary maro ny rahalahy avy any Georgie eto dia reo olona nanome an'ity complete ity fantaro fa isan'ny complet tsara indrindra tamin'izay efa nanaovako izy ty tena mipetraka tsara endrika tokoa ary sarobidy amiko tokoa ianareo rehefa hitantara aminareo any amin'ny zavatra nanjoa tatoato dia ho hitanareo ny antony mampisy lanjany an'izany amiko ankehitriny inoko fa raha sitraky ny tompo tiako ny anohy miady misimisy kokoa noho ny tany aloha rehetra teo amin'ny fiainako satria hitako ankehitriny fa mazava hoazy fa mety ho faty androany aho zany dia tsy fantatra zany ny fitaovana fitarafana fosiny sisa fitarafana 9 isan-karazany naneo avokoa ny fitiliana ara-medikaly fa salama tsara arak'izay mety isy ny olona raha ny eo amin'ny olombelona eto an-tany koa dia ankasitrako zany nefa zany zavatra rehetra zany na dia eo azy zany rehetra zany ary na to inona fankasitrako sy fisarako an'Andriamanitra ny amin'ny finoko fa mbola mitahiry ahy ho amin'ny fanompona azy izy dia tsy zay no naseho any ahy taloha kelin'io hitanareo nafaly ahy tokoa tsotro zao zany eny ataoko fa rariva ekenao zany sa tsy zay ny rahalahy malalatsika dia tsy mba lehilahy tia teny i rahalahy Neville ary raha teto no sasany taminareo tamin'ny alahady lasa ka nandre an'ilay afatra mahafinaritra netiny ilay tavoarany diloilo fa zany no anisan'ny afatra navarina indrindra tamin'izay efa reky dia ilay netiny rahalahy Neville tamin'ny alalan'ny fany masina tamin'ny alahady tamin'ity andian'ondro vitsy izay nangonon'Andriamanitra ity ary raha azo atao ka sitraky ny tompo ary ekeny rahalahy Neville sy ny fiangonana dia mbola te hitory aho rariva ary anomboka lesina mifampitohy ka andeha atao hoe ny alatsinainy ariva ny alady ariva ny tiako lazaina ny alarobia ariva ary ny alady manaraka lesina mifampitohy ny amin'izay zavatra no alalinika tsy voatery ny janona atao amin'ny hopitaly akory aho saingy tsara fanahy tamiko tokoa izy ireo sady ampately no fatrano no nasainana alohako koa dia nalaiko fotsiny reo baiboliko reo boky ary nampiakariko ny lohampandrindra dia nipetraka teo aho sady nakaina tsara ary nataoko teo amiko reo baiboliko sy maro hafa ka tena nafinaritra tokoa mandra-pahatonga an'izy ireo nitondra ilay menaka tanatana ny farana teo ny fotoana nafinaritra ho aho vita ny amiko teo zany ry rahalapaty tena narary aho teo tsy zakako tsotro zao io zavatra io
ary nefa nandalo fotoana nafinaritra tamin'ireo telo na efatrandro voalohany nandalo fotoana nafinaritra aho ary nandinika ny bokyny Efesianina io fametrahana ny fiangonana io miaraka koa dia everiko fa zavatra mafinaritra zany ary ianareo raha eny raha misy fiangonana falianareo dia mandehana any ary raiso tsara ny andraikitrareo fa raha tsy manana fiangonana ianareo ka tianareo niverina rariva amin'ny alarobia ariva amin'ny alady ariva tiako raisina rariva ny voalohany amin'ny bokyny Efesianina ary amin'ny alarobia ariva ny toko faharoa amin'ny Efesianina ary amin'ny alady manaraka ny toko fahatelo amin'ny Efesianina mba hametrahana ny fiangonana araka ny lamina azonareo ve ny tiako lazaina fametrahana azy eo amin'ny toerana zany ary everiko fa zavatra ampiorona ny fiangonana zany eny za tsy hoan'ireo mpiangona ato amin'ny Branham Tabernacle ny tiriko an'izao ary misy raha malala sasany ito aminareo fantatro fa ny sasany aminareo raha ny fahalalako dia manao fivirina misy an'ireo lalantsika vitsy avy any Salisbury sy ireo maro hafa manao fivirina eny jereo fa fivirina ho an'ny fifoazam-panazy ireny hatreo zany mpanompon'ny Kristy izy ireo dia ireo tovolahy zay tafavoaka ka mijoro manelanelana raha indro fa na dia ny fiangonana nisy azy aza nandany fahamarinana sy ny hafa toy izany dia nivoaka niala tao izy ireo ary niantso azy ireo ho amin'ny fanompon'Andriamanitra eny tiako zay lehilahy tsy ato an-tsaiko eto ny anaran'io lehilahy io fa tovolahy izy io mahafinaritra lehilahy mendrika sady manambady amanjanaka Mateo 10 ary nisy fivirina vitsy nataon'ny rahalahy Jimmy Jackson na teto akaiky teto zay isan'ny fandresena mahafinaritra sy mahavarina ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra mahagaga ihany koa ary rehefa misy fivirina fifazapanany amin'ny fiangonanareo dia makanesa any satria zay no zavatra tokony atao satria tsy fantatrareo mety isy mpanotaka eo amin'ny alitara ary mety anareo ny voatosika hitaona ny olona io ho an'ny Kristy izay valisoa lehibe ho anareo any ankoatra fa fampianarana fotsiny ihany no atao eto sady fametrahana ny fiangonana eto amin'ny tabernakla ho araka ny lamina mba hifanometanana mandrindihy eny tsy netiko ny famataranandroko ilaina ary mba isy olona naramaso ny famataranandro ahy indro fa nasehoan'ny doka fa manana izy koa riralako koa dia misy resaka ataon'ny rahalahy Branham amin'ny rahalahy antsoina hoe doka na Edgar Branham mety No, oh, shh. I helped 10 pennies back on my birthday this morning just to make you feel good. Did you? Now this clock just moved up a whole lot better than Doc. Said he held 10 pennies back on his birthday to make me feel better. Because there's 2 or 3 between he and I. So you can see where I am down the road. But that doesn't matter one speck to me. Now, ankehitriny I won't speak very long. tsy ho lava resaka aho Strangers in our gate. eny raha misy vaovao eto amintsika dia tianay tokoa ny anao tonga soa anareo amin'ny fona rehetra tonga soa tokoa eto amin'ity tabernakla kely ty anareo tsy manana trano lehibe zahay fa ao amin'ny programa ankehitriny ny anorona tsy hoe toerana lehibe fa zay mba efa somary simby ty anankiray ty fa ezaka isika ny anorona fiangonana kely eto zay mendrika no sady azaonahina raha vao rehefa amelantsika anao an'izany tompo betsaka aminareo no manao ezaka maro ny amin'io ary azo antoka fa ankasitrahantsika zany ankehitriny tiako zao maran'izao raha amatika miaraka amiko amin'ny famakinany Samuel voalohany toko fahavalo ianareo ary atomboka eo amin'ny andeha atomboka eo amin'ny andininy fahasivy amby folo ny andininy fahasivy amby folo sy ny faharoapolo angamba mba ho lahatsoratra foy ho fakafakainy. And now, as you get it in before, eo ampandraisanareo an'izany sady alohan'ny tiatsika amaky an'io sika ary tiatsika avy eo ny roso amin'ny vavaka misy fangataham-bavaka avy any efa eto amin'izao maran'izao ka anao hoe tsaro fotsiny aho tamin'ny fivorina farany 2 herinandro lasa na 3 fony aho nanao fivorina eny eto ampandalovana raha mbola mamatika ianareo amin'ny faheniny zao no anomboka ny fivorina amin'ny fanesa aosotokoa miandro fotoana mahafinaritra tokoa sika any Middleton eo ianareo zay aka ny fiala
lasa satrareo any de tonga fa misy kianja lehibe fitopina eo amoron'renirano zay isan'ireo rehetra reo toriteny rehetra tsy tambosainy manamorona ny renirano eny rehetra eny izy reo misy fitoriteny isa-maraina andro manalina koa dia miara-miangona izy rehetra toeram-pitobina lehibe zany lehibe lavitra noho ny Silver Hills manana tombo be lavitra ary misy trano malalaka eo zay malany olona eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 1 alina nefa de feno hatrany zany mandalo fotoana mahafinaritra sika any eo lay antitra ralakidy zay ny vavahako tamin'iny maraina iny tsaronareo ny lazako taminareo tery herinandro lasa zay fa 4 ora sisa nomeny dokotera azy velomana nefa tafarina izy sady mandeha ankehitriny nisy andalatsoratra nambarany nisy iratsyainy no irainy koa rehefa namangy azy aho io maraina io dia hitako fa nisalotra lamba kely izy adiny 3 na 4 talohan'ny mpisany masoandro naingako mba hafahako akeo aminy voalaza fa ho fatiny andro tsy ihany izy ho amiadana tao prostaty ary le vady malala kely ny dia nanasa lamba tamin'ny karama 15 cents isanandro zany dia mialohan'ny mpisany masoandro mandra-pariva ny 15 cents mba hafahany vadiny manao ny asa mampitoroteny azy mitory izy nandritra ny fifazam-panahy 2 herinandro ka natafangona fanaritra 20 cents nefa nahita azy ireo nipetraka teo aho ndray maraina izy mivady kely ro reto izy mpivady kely no tena izy mipetraka teo ary nisy lamba kely firakotra teny antsorona ary nisy anankiray tamin'ireo netiny niovafo teo 20 taona nefa mbola tena tonga saina sady todo saina sady pentekotista hatrany anaty taolana mipetraka teo fantatrareo tsara ary hoy aho fantatrareo ve hoe inona no antony ipetrahanareo andro treto niandry ny fiavian'ilay sambo zay fotsiny raha ny asan'izy ireo zay rehetra nitanterahany efa tratrany ny tanjony ary efa vonona izy ireo ankehitriny no any amin'ny valim-pitia de hoy aho tamin'ny rahalachev izay tamin'ny rahala Kidson Kid androany maraina ho any amin'ilay fivorianany Chateauka ianao niantso aho izy omaly hoy izy za efa tena ho any aho rahala Branham hoe oa salama tsara izy maro amin'ny olona eo amin'ny fivoriana no avy amin'ilay fanompona vaovao ananako misy rahalahy Batista rahalahy manatrika eto izy ary lasa somary naditra kely ny zanany vavy zay mbola zatovy fa hoy taminy omeko anao ny zanakao vavy mba ho any Jesosy tompo tamin'io maraina io ary rehefa nody tany an-trano izy de voavonjy izy io ary eto ny anankiray an'io maraina mba atao batisa mitoy an-trano zany ary misy lehilahy ray Ramsey Sofman zay sakazako avy any Canada ary rehefa teo andalam-pahafatesana ny rafozabavy fa hoy aho ahita ny rafozabavinao salama tsara ianao rehefa tonga any eo andalam-pahasalamana matanjaka tsara ary zany tokoa noho ny zavanitranga ary indro maro ary ny olona miditra mbola manomboka manao ny asany fotsiny zany ankehitriny kanefa ny andro fatratra ny faratapony sika ho ambony noho zay rehetra nisy eo amin'ny andro farany sady ratsy no misy atsika kanefa eo amin'ny ora be voninahitra koa eny aminareo vembabolonareo mba afahana mamaky toko favalo amin'ny Samuel ary nampanantena Jenna fa hijanony eto noho ny fandraisam-peo ny amin'ny Twinisty fa ho fiandohan'ny fivorintsika fotsiny zao kanefa tsy nety niainy ny tenin'ny Samuel ny olona fa hoy izy tsia fa aoka ihany isy mpanjaka anjaka aminay mba ho tahaka ny firenena rehetra koa izahay ny firenena rehetra ka ny mpanjakanay tsara anay sy voaka eo alohanay ary tarika ny adinay ary reny Samuel ny teny rehetra nolazainy olona ka dia nolazainy teo anatrihan'ny tompo kosa ary hoy ny tompo tamin'ny Samuel enoy ny teniny ka manindre mpanjaka ho azy dia ho Samuel tamin'ny lehilahy amin'ny Israely samy ary mandeha ho any amin'ny tanànanareo avy ianareo rehetra ankehitriny raha te hifidy avy amin'izany aho anio maraina zay ataoko loha hevitra amin'reto minitra vitsy reto dia tiako nifidy loha hevitra hoe lahy mpanjaka ny lavina fa tahaka ny tamin'ny andro rehetra ihany misy teo teny tsy nakasitrahany olona hatrany ny fitarian'Andriamanitra azy ny voatarika amin'izay fomba hitiavany azy no tadiaviny ary ty tantara anio maraina ity rehefa mody any an-trano anareo mahatsara anareo ny hamaky an'izany hatramin'ny farany
It was during the time of nandritra ny fotoana ny the days of niainany Samuel, the man of Samuela God, izany the prophet. ilay lehilahin'Andriamanitra mpaminany And he had been a just man, fa lehilahy and a nahitsy izy good sady man, lehilahy tsara honorable, reputable, mendrikaja tsara true laza and honest with the people, natoky sady never marina teo amin'ny deceiving them vahoaka and telling tsy mbola them namitaka azy ireo mihitsy nothing ary but tsy nilaza zavatra hafa afa-tsy avy an-trano hoe saith the Lord. zao no lazain'ny tompo But the people had come to a saingy place tonga teo where amin'ny they toerana ny wanted olona to zay nitadiavany change this program. anova an'io programa io They had looked upon the nijery ny Philistines Filistina and sy the ny Amalekites, Amalekita izy ireo Amorite, ny Amorita Hittites, and the other ny Etita nations sy of ireo the firenekafa world, and teto amin'izao they tontolo had zao seen ary that hitany they fa had kings nisy that ruled mpanjaka them and nanjaka teo governed them aminy and zay guided nanapaka them and sy nitariky fought their no battles sady and nitondra azy so forth. anady sy ny sisa And this seems to be ary that ny fahitana Israel ny wanted Israely to pattern dia themselves to like teaka these ohatra kings, ny am'ireo like mpanjaka reo these people. sy ny am'ireo vahoaka reo But it has never been saingy in tsy any mbola age nisy God's mihitsy intention tamin'ny taona for rehetra his ka hoe people tia to n'Andriamanitra act ny like vahoakany the people hanao of the fihetsika world, tahaka ny olona zao or tontolo zao to be na governed ho or voatapaka controlled na like ho the voafehy people of the tahaka ny world. olona zao tontolo zao God's people is fa ny always vahoaka has n'Andriamanitra been hatramin'izay dia a peculiar people, vahoaka niavaka a different vahoaka people, hafa a mihitsy called out, a nantsona separated, ivoaka an tafasaraka altogether hafa different in their mihitsy action, in eo their amin'ny ways, fihetsiny eo in amin'ny their fanaony manner of living, amin'ny fomba fiainany than what the peoples of raha the world oharina have. amin'ny olona eo amin'izao tontolo zao Their appetites for things, ka reo zavatra malina azy and all that their makeup sy is ny has maizy been azy always rehetra dia nifanohitra contrary to the trany things tamin'ireo that the people zavatra of the world manintona desire. ny olona zao tontolo zao And the people Ary of Israel came tonga to teo amin'ny Samuel and Samuela said, ny "Now vahoaka ny you're Israely getting ka nanao old, hoe eny efa antitra and ianao your sons do not walk ary in tsy your manaraka ny way, dianao reo zanakao lahy because they wasn't true satria like tsy Samuel, nahitsy they tahaka were ny Samuel bribers izy ireo and nahazo takers of tambiny money." maro sady naka vola And they said, "Samuel, dia o your reo voice ry is Samuel not like tsy tahaka you, anao so reo zanakao we want koa you tiana to go ianao out and raha find andeha us hitady a mpanjaka king ho anay and anoint him and make dia us a hosory people izy like ary the ataovy rest ho of vahoaka mitovy the amin'ny vahoaka rehetra peoples eto of amin'izao the tontolo world." zao zahay And Samuel tried ary to tell them niezaka that ny would not nanazava work. tamin'ny Samuela hoe tsy He ahomby said, zany "If you do hoy that, izy the first raha thing zay you no know, ataonareo you'll find zao ny that zavatra voalohany you'll izy call ho all hitanareo your fa sons from antsony your home hiala ao an-tranonareo ny zanakareo lahy and make soldiers out of ka them, ataony ho to miaramila run before his chariot, mba bear hiazakazaka eo arms anoloan'ny and kalesiny spears. ka hitondra fiadiana sy Not lefiny only that, but he'll call tsy your zay ihany daughters fa to make ampiatso ny bakers zanakareo of vavy bread izy and ka take ataony them mpanao away mofo from you ary to tsy feed omeny the anareo others. zany fa amelomany ny tafika And said, besides all that, dia he'll hoy izy take ambony a zany rehetra zany certain aka taxes off etra of you, of toy your zao grain, aminareo amin'ny all masobonareo your izy income. ary zay rehetra You miditra tax aminareo all of that asiny to etra make zany rehetra certain zany mba government hiteraka trosa ara-panjakana maro sy ny debts sisa and so forth zay that'll have to be paid. tsy maintsy efaina He said, "I think you are hoy izy all ataoko fa together making miara a manao mistake." fahadisoana ianareo But when saingy the rehefa people said, "But we hoy ny olona hoe still tiana ianina want dia to zany be azy like the rest ny of the hitovy people." amin'ny olo-kafa There's something about man misy zavatra ao and amin'ny lehilahy women na that they vehivavy ray long zay to be mahatonga azy like one te hitovy another. amin'ny hafa And there has only been one nefa man ever lived lehilahy on anankiray earth tamin'izay that niaina was teto our an-tany example. ihany no ohatra ho atsika That was the one that died dia for ilay us all, anankiray mato atsika our rehetra Lord and Savior, ilay tompo Jesus sy mpamonjy Christ. atsika jesosy kristy He was the perfect izy no example ohatra of what we tanteraka should ny am'izay be, tokony always maizy about the atsika Father's business misana ny asany ray that which sy is manao right. ny tsara trany And no matter how much ary that natoinona Samuel tried ezaka to nataony persuade Samuel the people mba andresy lahatra ny continually, olona dia tao an-damosiny when andro after him day and amanalina night, trany izy we reto want
a mila king. mpanjaka We izahay, want a man. We mila want a olona man izahay, that we can mila say, olona "This zay is ahafanay our atao hoe God." indro ny mpitarika anay. And that has Ary tsy never mbola been the sitrapon'Andriamanitra will of mihitsy zany hatrizay. God. It never was the will of Sitrapon'Andriamanitra God. mihitsy zany Never hatrizay, will ary be tsy ho the will of sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny God hoe for man to rule over one olona no another. anapaka eo amin'ny hafa, God rules fa over Andriamanitra no man. manapaka eo amin'ny God olona. is our ruler, Andriamanitra no our mpanapaka atsika, king. mpanjaka atsika. And it's a very, Ary endrika very azo much of a ampitahaina peril amin'ny of ankehitriny today mihitsy io, because that man seems to satria have that to same manana ny idea. fisainany ihany koa ny olona. They don't seem to be To able tsy to mety mazava aminy hoe grasp that Andriamanitra God hatrany still any rules e no man manapaka instead of ny man olona, ruling fa tsy ny man. hoe olona no manapaka ny olona. So they chose themselves Koa a nisy man lehilahy named novidian'izy ireo zay natsony Saul, hoe which was the son of Saoly, Kish. dia lahy zanak Kisy. And he was a reputable Ary man, lehilahy an nalaza honorable izy, man, lehilahy mendrikaja, but he suited the sady people just nifanaraka right tokoa tam'izay nitadiavin'ny olona, because he was a satria great, ranjanana tall, lehibe no noble sady lehilahy statue of nanana a man. tsanganana tsara. The scripture said he was Milaza ny head and soratra masina shoulders fa above nanatombo any noho ny man olona in Israely Israel. rehetra hatramin'ny sorono miakatra ny halavany. He was kingly Nananany looking and ny he bikany was mpanjaka, handsome sady in the face. tsara tarehy He izy, was a brilliant and an tena lehilahy namiratra no extraordinary sady man. nanana na izy azy. Now that's the kind Eny, of zay no man karazana that lehilahy the tian'ny people like olona to choose fidina today. ankehitriny. The people do Fa not seem to tahaka ny be hoe tsy satisfied afa-po ny olona with the way that ny God amin'ny placed fomba his nametran'Andriamanitra ny church to be governed fiangonany and controlled dia by the mba hatonga azy Holy voatapaka Spirit. sy voatarika amin'ny alalan'ny fanemasina. They want somebody, Olona no some ilain'izy man, ireo, some lehilahy ray, denomination, anaram-piangonana ray, some certain people karazan'olona to govern zay the church that anapaka ny they're not fiangonana, able to nefa tsy vitany ny afotena tanteraka hoe matanan'Andriamanitra ka ho tonga ara-panahy mba ho tarihan'ny fanemasina. They want somebody to do their Olona religion anao for them. fivavahana eo amin'ny toerany no tiany. Somebody that will tell them Olona just how ilaza to do fotsiny it. aminy amin'ny fomba fanaovana an'io sy zay rehetra momby zany. So this man seemed Ko to dia suit to the ny fanaraka place tsara tam'ilay exactly toerana raha because he lehilahy, was a satria very tena intellectual man. lehilahy nanantsaina izy. And it's a whole lot like today. Ary mitovy betsaka am'izany ny We ankehitriny. like to choose such people Tiantsika koa ny to mifidy control olona our toy church, ireny mba hifeny to fiangonantsika, control the church of mba God. hifeny fiangonan'Andriamanitra. Nothing that I have to say Tsy against it. misy anoherako But just an'izany, merely to make a saingy point zao fotsiny that zavatra it tiako avoaka is not, hoe it was tsy zany not, ankehitriny, and it tsy zany will fahiny, never be the ary tsy will ho of God sitrapon'Andriamanitra for such mihitsy to be. nisian'izany zavatra zany. God is to rule Andriamanitra his no people, to manapaka govern ny vahoakany each individual. manjaka eo amin'ny sambatan'olona. Then we find that the Hitatsika son ary fa of lehilahy Kish, ranjanana great man, izanak Kisy io, ary and his statue and ary his- nitsanganany he sy seemed to ny suit the people to that his nifanaraka robe tamin'izay n'ilain'ny upon olona him izy would ka look hoe great hiditra and tsara the amin'ilay crown akanjony on his sy ilay head satroboninahitra eo reign above andohany, all the other people ary as he andeha walked sy would ohatran'ny be olona rehetra izy a no sady real asset ho to ilaina the tokoa kingdom raha eo amin'ny of fanjakan'ny Israel. All Israely. the other kings Ka ireo mpanjaka of the other sasany ho nations would hieritreritra ny think, fireneka hafa "Look hoe what a man." jereo anie lehilahy How re they zany, could point their finger toy and inona say, no nahafahany "Looky nanondro here, azy what ka a nanaovany great hoe king jereo we anie got. niabean'ny mpanjaka anay eto, What a great jereo man anie is over niabean'ity us." lehilahy manjaka aminay. And sad to say, Mampalahelo ny how milaza true it is an'izao, nefa today toy with the inona ny church. mamarina an'izany ankehitriny raha ny eo amin'ny fiangonana. They love to say, Tian'izy "Our ireo ny pastor milaza is hoe not a tsy narrow-minded lehilahy man. terisaina ny pastoranay, He is a great man. lehilahy ambony izy, He is a graduate manana from ny mari-pahaizana Harvard or avy tao some great Hartford school na of sekoly theology. teolojika ambony ray. He has 4 degrees out of Efatra so ny and diplôma such a ananany place. avy amin'ny toerana toy izao sy And izao, he's a very good sady mixer mahay amongst the mifanerasera people. tsara amin'ny olona. All that may be Mety ho all tsara right zany and rehetra have zany, its place, sady but
manana ny toerany nefa ny fanaon'andriamanitra ho an'ny fiangonany dia notariany fany masina ary amin'ny alalany fanainy. Nefa tian'izy ireo ny milaza hoe zahay manana nyty anaram-piangonana lehibe zahay kambananay ity. Efa hatramin'ny ela no nanomboanay fony mbola vitsy anisy zara raha nisy olona kavitsiana ny sady kely fa nivoatra zay zao ka natonga anay ho isan'ireo anaram-piangonana lehibe indrindra misy. Anananay ny sekoly tsara indrindra sy ireo mpitoroteny mahay indrindra. Ny vahoaka ao aminay no tena tsara fitafy sady ny olona manampaizana indrindra eo amin'ny tanàna no mpikambana ao amin'ny anaram-piangonanay. Ary misy asa fiantrana ataonay eo koa ny asa soa sy ny hafa ataonay. Tena mety tsara avokoa zany. Andriamanitra ane hiaro mba tsy hiteny zavatra mihitsy ka nohitra an'izany satria tsara zany rehetra zany. Nefa mbola tsy sitrapon'Andriamanitra trany ny hoe olona no anapaka eo amin'ny olona. Nalefa n'Andriamanitra tamin'ny andro Pentekosta ny fany masina mba anapaka ao am-pon'ny olona ka anapaka eo amin'ny fiainany. Tsy nomena ny olona ny anapaka ny olona. Saingy tiatsika ny milaza zany. Zavatra tena irereantsika ny ahafahana milaza fa mpikambana amin'ny rafi-piangonana lehibe ny tena. Kristianina ve ianao? Izay ny fomba nazahoantsika tsaina n'io fiteny io. Raha tany amin'ny hôpitaly aho dia nisy nanontaniako hoe kristianina ve ianao? Mpikambana amin'izao sy zao a. Kristianina ve ianao? Mpikambana amin'izao sy zao a. Ary tonga teo andoham-pandriana ilay mpitsapy-panampy kely. Raha teo ampamakina baiboly aho sady mpitsapy-panampy vaovao tao amin'ny rihana ambony izy io. Ary hoy izy, manao ahoana ianao? Hoy izy, inoko fa ianao ny pastora Branham zay anao fitiliana ara-medikaly. Hoy aho, zany izy. Dia hoy izy, azoko hosorana alcool ve ny lamosonao mba hampahazo aina kely anao? Dia hoy aho, azonao atao zany. Koa raha mbola nanositra ny lamosiko izy dia nanontany hoe anaram-piangonana inona ny misy anao? Dia hoy aho, ilay anaram-piangonana tranahy indrindra tamin'izay rehetra efa nisy mikambanako. Ary hoy izy, anaram-piangonana inona zany? Hoy aho, lay narafitra taloha nandrafetana an'izao tontolo izao mihitsy azy. Hoy izy, inona? Ataoko fa tsy fantatro zany. Hoy izy, mpikambana amin'ny fiangonana toy izao ny tenako, io rafi-piangonana io ve zany? Hoy aho, tsiry madama, vao 200 taona teo fotsiny zay no nisiny zany rafi-piangonana zany. Fa ty rafi-piangonana ty dia efa nanomboka fony niara-nihira reo kitany maraina ka niara-niompy fifaliana reo zanak'Andriamanitra. Rehefa hitan'izy ireo ny fiavian'ny mpamonjy mba hanafitra ny taranak'olombelona. Ary tsy nanositra ny lamosiko tsony izy ary somary nitodika kely toy zao aho mba ahafahan'ilay ramatoa hanositra fa avy any Corridon zay tsy lavitra eto izy io ary niresaka zay. Dia hoy izy, Ramse, nino an'izany hatrany aho fa raha mbola Andriamanitra ihany Andriamanitra dia mbola Andriamanitra tonina izy azy fa iny ihany izy anio. Hoy izy, na dia manda ankitsy rano an'izany aza ny fiangonako, za kosa mino fa famarinana zany. Dia hoy aho, tsy lavitry ny fanjakan'Andriamanitra ianao ry tovavy. Hoy izy, raha efa mpanasitrana izy tamin'izany mova tsy mbola mpanasitrana izy. Hoy aho, tena zany tokoa izy ry anabavika. Saingy te hanapaka ny olona sady hanapaka eo amin'ny olona ary tiany olona raha mba olona ny manapaka eo aminy. Tsy tiany ny anana an'Andriamanitra hanapaka azy. Koa io zanaky Kisy io, Saoly no anarany, no tena namaly ny zavatra nitadiavin'izy ireo. Lehilahy ambony, mpanjakazaka sady afaka hitarika azy anady mihitsy izy ty. Sy ny sisa. Nefa mbola tsy araka ny fomba fiasan'Andriamanitra hatrany zany. Tamin'ny alalan'ilay mpaminany ny antitra matokiny tian'Andriamanitra hitondrana azy ireo sy hanambara ny teniny amin'izy ireo. Eny, ankehitriny amin'izao taona ny fiangonana lehibe iainantsika zao,
isika everiko sady inoko amin'ny foko rehetra fa ny zavatra ny fanohitra tamin'izay nasain'Andriamanitra ataontsika mihitsy no nataontsika. Misy an'ireo teny farany nataon'ilay mpamonjy atsika ao amin'ny Marka 9:10 hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ka mitoriny filazantsara amin'ny voary rehetra. Izay mino sy atao batisa no hovonjena, izay tsy mety mino no hoelohina. Ary zao famantarany zao no anaraka zay mino. Amoaka demia amin'ny anarako izy, iteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy. Ary raha handray menarany izy na hisotro zava-mahafaty dia tsy hampanina azy zany. Ary raha metra tanana amin'ny marary izy ho sitrana ireny. Tsy misy mihitsy lehilahy, tsy misy mihitsy zanak'isy na olo-kafa ka afaka moaka n'ireny zavatra ireny raha tsy eo ny fitarihan'ny fanahy masina. Nefa sekoly natsangatsika, seminera no natsangatsika, ary raha fipiangonana no nataontsika mba ahafa-po ny tenatsika sy itovitsika amin'izao tontolo izao hafa rehetra. Eny, ny fanahy masina no lohan'ity firenen'ity fahiny. Zay no nanjaka teto amin'ity firenen'ity fahiny fon'ny nosoratana ny fanambarany fahaleovantena. Ary nisy seza ray mihoatra napetraka teo. Tsy misy fisalasalana mihitsy atao an-tsaiko amin'ny hoe lay zanak'Andriamanitra no nipetraka tamin'io latabatra io. Foniorina teo amin'ny foto-kevitry ny amin'ny fivavahana amin'ny fahalalana ty firenen'ity, ary fahalalana ho an'ny rehetra, sady ny fototra teo amin'ny tenin'Andriamanitra mandrakizay. Saingy nosimbaitsika zany. Ny politika, olona no nifidiantsika teo tamin'ny alalan'ny fividianana sy ny fivarotana ary ny fampanantenana sandoka ka nahatonga ny firenentsika sy ny politikatsika ary ny demokrasiatsika ho tena voaloto ka lasa mifangaroaro amin'ny communisme sy ireo karazana isma rehetra. Ary matetika ny fivoriana no nisokafana tamin'ny alalan'ny vavaka. Rehefa nivory teo ny firenena mikambana na koa nisy ady hevitra. Nefa nisy vanim-potoana lehibe anankiray vao tsy ela. Tsy nasiana resaka akory na dia kely azany hoe hivavaka. Fomba ahoana ny andaminantsika ny disadisa raha tsy eo ny vavaka? Fomba ahoana no hiandrasantsika ny havita anao zavatra ivelan'ny fitarihan'ny fanahy masina? Nefa mamela ny lazany zao, ampitiavana sy ampanajana ny firenentsika sy ny sainam-pireneny ary ny republika zay ijorony. No lafitsika lay fanahy masina mpitondratsika noho ny politika simba nentin'ireo lehilahy manana toetsaina ratsy. Ary raha tsy mitandriny ianareo dia anao fahadisoana be vavy indrindra tamin'izay rehetra nataony izy ireo ankehitriny. Zany dia satria ny vahoaka, olona no niriny anapaka azy. Zavatra ilaitsika eto amin'ny renivohitra ty Etats-Unis ty ho filoha, ny zavatra ilaitsika ao amin'ny kongresy, ny zavatra ilaitsika any amin'ireo fitsarana ananatsika dia reo olona nanokana ny fiainany ho an'Andriamanitra sady feno ny fanahy masina ary voatariky ny fitondran'Andriamanitra. Fa raha tokony ho zany dia olona manam-pahaizana no nifidiantsika, olona manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra nefa mandany ny herin'Andriamanitra, olona tsy mino ny fisian'Andriamanitra ary ratsy noho izany aza indraindray no napetratsika ao amin'ny resehitra ara-politika eto amin'ny firenena. Tsy zay ihany fa ny ao amin'ireo fiangonantsika koa.
Our churches have become lasa simba ny fiangonantsika noho ny nataontsika teo amin'ny fidianana ny mpiandry-ondry hitarika atsika We have gone fa nakany amin'ny seminaire sika and have selected ka man that's nifantana great an'ireo lehilahy tena manatsaina ambony man who are very reo lehilahy tena lalitsaina man who has reo scholarship lehilahy nandia fianarana be sady manana fifandraisana be amin'ny olona ny sady olona ambony eo amin'ny fiarahamonina zay tsy misy anoerako azy reo lehilahy manana karazana fomba famindra tsara mitandrina tsara ny amin'ny fahaizamiaina sy ny fitondratena eo anivon'ireo lehilahy sy reo olon-kafa reo lehilahy ambony any amin'ny toeram-piasany zay tsy misy anaratsiko azy iaro ahy mba tsy hanana zany fisainana ratsy zany any Andriamanitra nefa na de zany azy de tsy zay no zavatra ny fidin'Andriamanitra ho atsika fa ny fitarian'ny fany masina Kristy ao am-pon'ny olona betsaka amin'ireny olona be fahalalany reny no mijoro eny amin'ny pilipitra nefa mandà ny tena fisian'ny fany masina maro amin'ireny no mandà ny fisian'ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra sy ny herin'ny fanahy nisy lahatsoratra nyvakiko omaly ataoko fa izay takelaka gazety maromaro mikasika ny Jack Coy tompokalahy Jack Coy isan'ireo netiko ho an'ny tompo Jesosy izy io lehilahy nahery fo tokoa tamin'ny androny ary nampanantsony izy mba hamaly fanontaniana tany Florida satria nisy ankizy kely nasainy nanala ny fitaovana famondrana teny amin'ny ranjony mba andendeha teo amin'ny lapiazo rehefa natao zany dia nandeha namakivaky ara-dalàna ny lapiazo ilay ankizy kanefa nienjery izy rehefa tonga teo amin'ny reniny etraketraka avy amin'ilay fahavalon'ny Kristy avokoa zany io tovovavy io sy ny vadiny no mitory an'ity rahalahintsika matoky ity mba hoe amin'ny fitsarana atao an-tanàna ary raha tokony ho nijoro nanohana andraladraka ny fiangonana rehetra raha tokony ho nijoro teo anilany ampatokina ny mpiangona rehetra zay manonona ny anaran'i Jesosy Kristy tokony ho nandoalika ny vavaka ny olona rehetra zay manonona ny anaran'i Jesosy Tompo raha tokony ho toy izany dia hita teo amin'ny lohateny lehibe tamin'ny gazety indray fa nisy anaram-piangonana lehibe teto amintsika ray hevitra tamin'ireo zay tsy mino ny fisian'Andriamanitra mba hanameloka sy hanao an-tranomaizina andrala Jakob azonareo eritreretina ve hoe fiangonana misalotra ny anaran'i Kristy nefa iray hevitra amin'izay tsy mino ny fisian'Andriamanitra mba anameloka nyity lehilahy manana toe-panamendrika zay niezaka ny ijoro tamin'ny baiboly tamin'ny fony rehetra nefa nataon'izy ireo zany ary tonga aveo rahalahy Gordon Lindsay mba anampy azy rehefa hoy ilay mpitsara tsy mino hoe mpisanjoko ty lehilahy ty satria nisoron'ilay fitaovana famondrana teo amin'ity ankizy ty ary nalefa namakivaky ny lampiazo izy sady nambarany hoe sitrany izy nefa laingany zany ka zavatra ny fanohitra tamin'ny baikony dokotera ny nataony noho zany voaheloka ho nanao fahadisoana izy dia nitsangany Ramsey Coe ka nilaza hoe tompoko lafiko zany fanambarana zany nositran'Andriamanitra io zazalahy io ary olona mpitsara anontany olona rehetra atao amin'ity fitsarana ity aho
if that statement could be true, raha marina ny fanambarana fa afaka nanasitrana ny tovolahy atreny amin'ny farany lampiazo fotsiny Andriamanitra nefa mela azy arary indray atretsy amin'ny ilany farany. Raha azo porofony amin'ny alalan'ny baiboly zany dia ho lazaiko fa marina ny fanambarana ataon'ny Rabesekoy. Dia nisy mpitoro teny nanangana ny tanany ka nanao hoe ry manakaja tompoko afaka manambara an'izao ve aho? Ary olona mpitsara ambarao ary. Dia nitsangana ilay mpitoro teny ka nanao hoe ndray alina raha mbola teo anivon'ny ranomasina ny samboaravara ka efa saika horendrika tany amin'ny lalina ilay sambo kely. Tsy nisy fanantenana no velona intsony. Dia nahitan'i Jesosy izy ireo lay zanak'Andriamanitra tonga sy nandehandeha teo ambony rano. Ary nisy anankiray tamin'ireo apôstôly izay natao hoe Petera nanao hoe raha ianao io tompo dia asavy manatona anao eny ambony rano aho. Dia hoy izy hoy ny tompo tamin'ilay apôstôly Petera avy. Dia nivoaka ny sambo izy tompoko ary nandeha tsara teny ambony rano tahaka ny Jesosy mihitsy. Saingy rehefa natahotra izy dia nanomboka niletika talohany nahatongavany teo amin'ny Jesosy. Hoy ilay mpitsara milamina ny raharaha. Mila ny fitarihany fany amin'ny masiny sika fa tsy izay olona be fahalalana. Saoly zanak Kisy izy ary napetraka ho toy ny mpifeny vahoaka. Dia naka 2,000 lahy izy fa Jonatana naka 1,000 ary nidy natao amin'ny tobony miaramila anankiray Jonatana ka namely andiana Amorita na Amonita ny tena izy. Ary rehefa resiny zany dia Saoly no nampanenitra petraka nanao hoe hitanareo zava-bitan'ny Saoly. Nanomboka nyrere izy. Raha vao lasa mpampianatra ambony amin'ny divinité ny lehilahy ray na mahazo zavatra kely zay mampalaza ny anarana dia lasa tahaka an'ireny mainy rehetra reny izy. Lehilahy manetry tena ny lehilahy n'Andriamanitra. Vahoaka manetry tena ny vahoaka an'Andriamanitra. Raha mahita olona milaza teny ianareo fa nandray ny fany masina nefa manomboka mampisaraka ny tenany aminareo izy no sady to tsy manam-pinono sady lasa somary milaza tena ho zavatra nefa tsy arak'izay maizy azy dia tsara ho fotsiny fa tsy nandray an'i Jesosy tompo izy ireny. Hitatsika aveo fa niditra ny favalo ary efa ho tonga tamin'ity andiany vitsy tamin'ireo vahoaka an'Andriamanitra ity ka efa anala ny maso ankavanan'ireo lehilahy rehetra eo. Zay hatrany no izany favalo atao, ny anala ny maso anankiroa aza raha vitany mba tsy hahafahan'ny olona mahita ny zavatra ataony. Zay no izany Satana atao amin'ny kristianina tsiraray ankehitriny, anala ny maso ny ara-panahy mba hahafahany manaraka ny fahatsapahany sainy fotsiny ihany ny amin'ireo zava-misy fa tsy ny fahatsapahany fany masina izay mitarika azy. Koa rehefa nanao an'izany ary izy reto, rehefa nisy io faharesena lehibe io dia namonombo lehibe roa Saoly ka nalefa ny teny amin'ny vahoaka rehetra ary misy zavatra tiako tsikaritry eto. Rehefa nalefa ny Saoly ho an'ny Israely rehetra ny mivoarasa ka nataony hoe aoka ny olona rehetra izay tsy manaraka ny Samuel sy Saoly, aoka izy ho tahaka ny tiompo ty. Hitanareo ve ny fisandohana ny zanona ny ona ny tenany hoe miaraka amin'ilay lehilahy n'Andriamanitra? Tsy fanaon'ny kristianina zany fa noho ny amin'ny Samuel no natahorany olona, saingy nataon'ny Saoly izay narahan'ny olona rehetra azy satria natahotra ny Samuel ny olona. Aoka izy ireo anaraka ny Samuel sy Saoly. Ary impiry ankehitriny no andrenesantsika an'izany. Izay ny fiangonana lehibe, izay ny fiangonan'i Kristy, izay ny fiangonan'Andriamanitra, izay ny
toy zao sy toy zao. It makes the people get a Fa zay no mahatonga ny olona matahotra ka mieritreritra fa eo ny tena toerana iasan'Andriamanitra. And Ary they don't want the leadership of the tsy Holy ilain'izy ireo ny Spirit. fitondran'ny They're fanahy gonna masina. follow man like Aleo that ny because manaraka lehilahy they toy like zany to live satria their own samy te individual hiaina life. araka ny fiainana tiany hoentina ny tsirairay avy. They like to believe what they want. Te ino an'izay tiany inona izy. Do you see the Holy Spirit? Mba hitanareo ve fa ny fanahy masina no mpitsara atsika. God never give us a Tsy pope nanome or a any bishop papa or ho anybody atsika to mihitsy be a Andriamanitra na judge. hiveka na olo-kafa ho mpitsara. The Holy Spirit, Ny fanahy the masina, person of God in ilay the form of maizy the Holy an'Andriamanitra Spirit amin'ny is our endrika fanahy judge masina and no our guide. mpitsara sy mpitarika atsika. Now why is that? Eny, nahoana noho izany. Please pardon this Mamelany amin'izao zavatra rude entitra sy zao expression. fiteny entitra indrindra itenenako azy I zao. do not mean it to be Tsy mean. faratsipana no itenenako I say azy, it from love. fa fitiavana no ilazako But the zany. Holy Spirit says it's wrong Milaza for ny our fanahy women masina to fa cut tsy their mety hair. ho an'ny vehivavy ny anapaka ny volony. And it's wrong for our women to Ary wear tsy little mety ho an'ny vehivavy ny shorts, manao sorta kely slacks, sy pataloha and to make up their lips and ka face manisy with loko ny paint. molony sy ny tarehiny. The Holy Spirit says it's Milaza ny fanahy wrong. masina fa tsy mety zany. But we want man Nefa to tell us olona that zay it's hiteny all amintsika right. hoe tsy maninona zany no tadiavintsika. As long as we Raha mbola follow miaraka me amiko sy and amin'ny Samuel. Samuel ianareo. They like to live through 6 Tian'izy days ireo any miaina way arak'izay they want tiany to, velomana mandritry ny eninandro. and go to church on Sunday Ary morning makany and am-piangonana izy ny fine alahady maraina ka intellectual, isy olona be fahalalana. college graduate, Navita with fianarana plenty of ambony degrees, sady feno diplôma. can speak to them a little Zay afaka sermon hitory that sermonina will kely a few aminy zay jokes ho in it that will vasivasy tickle their vitsivitsy sy ears mahafinaritra ny and sofiny cause them to be sy entertained mahavarina like azy some tahaka ny movie mijery or sarimihetsika television na fandarana amin'ny televiziona. program. Say a little prayer Ary with them and ivavaka send kely them ho home azy with dia kind of mandefa azy mody miaraka a amin'ny karazana self-satisfied fieritreretana security tony mba ho antoka that they've done their hoe religion. vitany fivavahany. That is not the will Tsy of the izay no Holy Spirit. sitrapon'ny fanahy masina. The Holy Spirit Tiany wants fanahy you masina to live ianareo mba godly hiaina every day ampamendrehana of the week, mandritry ny herinandro sy isaky ny alina separating yourself ka from the ampisaraka ny tenanareo amin'ny zavatra zao tontolo zao. But the church don't want Nefa that. tsy zay ny tian'ny They fiangonana. want some man who can Olona afaka andika ny baiboly amin'izay fomba tiany andrenesana azy ny tadiaviny. They won't listen to the Tsy te voice of the hiaino ny Holy feo Spirit an'ny speaking fanahy through masina the zay Bible. miteny amin'ny alalan'ny baiboly izy. Many of them want to say the days Maro of amin'izy ireny no te miracles hilaza fefalasa ny andro ny That's what fagagana. tickles the people. Zay no They want mahafinaritra to ny say olona. there's no baptism Te of the hilaza Holy izy hoe Spirit. tsy misy ny batisan'ny fanahy masina. The people don't want to Tsy te hiaina act any miavaka different than what amin'ny the rest of the world fanaony hafa amin'izao tontolo zao izy. They don't want to get on the street Tsy tiany and makeny amin'ny have arabe their amin'ny tare face madio washed tsara and man ka ny lehilahy clean amin'ny and endrika countenance mirana not tsara cigarette in the fa tsy hoe mouth sigara no eny ambava. and cigars, Ny pipes, sigara, and ny the things pipa that man sy do. ireo zavatra ataon'ny lehilahy fa tiany vehivavy no manapaka ny volony fo kely sy manao akanjo kely zay maneho ny bikany sy ireo zavatra tiany atao. Ny tadiaviny dia zay olona hiteny aminy hoe tsy maninona io. Then the other night, Fa teo ndray ariva iny here come a man to tell nisy me lehilahy tonga teo nilaza tamika that because that I had fa noho preached ny against nitoriko such, nanohitra ny toy zany that a great dia denomination nisy about anaram-piangonana 5 of them lehibe said, teo "We'll amin'ny drop 5 tamin'izy Brother ireo Branham nanao and hoe have nothing else." avelana iatretony amin'ny rahalabranahy mary tsy fampirarahamy intsony zay. You'll either call those tapes Na back, esoronao hiala tsy paritaka intsony indray noronam-peo reny ka hiala tsiny ianao na avelanay ny aminao. I'll stand Hoy with aho God. hijory amin'ny tenin'Andriamanitra aho na dia amozako ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainako azy zany. Remain
tsy ala miteny aho ary za Said, well, should you not call hoy back izy such and koa such tsy a tokony day esorinao va ny fiparitahan'ny olona-peo toy zao zao hoy aho tsy mbola nitory zavatra teo amin'ny fiainako mihitsy aho ka namenatra aho I call back no tapes. tsy misy olona-peo or esoriko no records. na rakim-peo I remain with what the Holy tsy ala Spirit mizay says, lazay ny fany masina that I aho live by and fa by. hoahy na ho fatina ho velona Not trying to say about tsy ny amin'ny myself, tenako no izako ambara but eto I'm just trying to give you fa an miezaka fotsiny illustration aho ny anome of sary what's an-tsaina going anareo on, so ny you amin'ny will zava-misy see and mba understand. ahitanareo sy afantaranareo People want fa to be tia ny led vahoaka by man. raha misy olona mitarika azy They didn't want Samuel. tsy nila Samuel izy ireo Before they anointed Samuel fa talohany king, nanosorany izy ireo a Saul Samuel king, ho mpanjaka na Saul ho mpanjaka azafady Samuel came to them again, dia tonga teo aminy indray Samuel and I'm going to speak just ary the somary language like lazaiko he amin'izay would fomba have said mety today. You olona may zany izy read ireo it. azy ankehitriny zany azonareo vakiny io He said, what is the matter hoy with izy God? inona ny olana amin'ny hoe Andriamanitra ny mpanjaka anareo Well, we don't see God. fa tsy hitanay maso But Andriamanitra I am his representative. fa izaho misolo tenany Samuel said, have I ho ever Samuel told efa you nilaza anything zavatra wrong? diso taminareo va aho Have I ever prophesied efa anything namina that zavatra didn't va come aho to ka pass tsy just as tanteraka I said tena it? arak'izay efa voalazako fa isy Have not I told you the word mova of the tsy Lord, nanambara and ny teny asked you tompo this? taminareo aho Have ary I zao ever nanontaniko come to mova you efa with tonga any teo ear? aminareo aho ka nangataka ny volanareo Have I ever took anything from mova you? efa nisy zavatra nalaiko taminareo Have I ever brought you mova efa anything nitora but zavatra straight afa taminareo aho thus afa-tsy saith zao the nolazainy Lord? tompo mivantana And God has sady vindicated no amarinina every time that Andriamanitra it was hatrany true. fa marina zany And he sent a thunderstorm. ary and nandefa rains, you know kodrokorana the sy orana scripture. izy Right there, fantatrareo ny to andala prove tsoratra that fa Samuel teo mihitsy no was nanamporofona fa God's Samuel no mouthpiece. vavan'Andriamanitra And as Samuel fa perfectly Samuel represented the ho an'ny day, ankehitriny the dia Holy maneho tokoa Spirit- ny fany masina the Holy Spirit is fa ny God's fany mouthpiece. masina no That vavan'Andriamanitra speaks just izay exactly miteny what the mifanaraka Bible tsara says. amin'izay voalazany That baiboly believes just what the inony Bible izay says. voalazany baiboly We won't vary from sady it tsy one sitaka amin'io mihitsy izy bit, but they wanted nefa dia somebody who could olona tell mavita that ny teny difference. zavatra hafa aminy ho tadiaviny And the people could not ary say tsy that afaka Samuel's nilaza ny prophecy vahoaka hoe wasn't tsy perfect. tanteraka ny faminaniany Samuel They answered and said, namany izy Samuel, ireo ka nanao hoe ry Samuel all that you izay have rehetra spoken in the name of the nambaranao Lord, tamin'ny anaran'ny tompo the Lord has brought it dia to pass nitaterahan'ny just tompo as tokoa you said. arak'izay voalazanao There is not one flaw. tsy You've misy never tsinona dia come kely to us aza and beg tsy mbola us for tonga our teo aminay money. mihitsy ianao ka nangataka ny volanay You have supported yourself. navita ny any tenanao ianao You've never asked us to do anything tsy mbola outside nangataka ny anything anaovanay for zavatra you. mijalajala You trusted ho in anao your mihitsy ianao God, and na He has tompony delivered Andriamanitra ao you from ianao all things. ary izy no nanafaka anao tamin'ny zavatra And rehetra your words are true. ary Everything marina you ny spoke teninao in the name fa of the zay Lord rehetra has been nambaranao just as you tamin'ny anaran'ny said. tompo dia tanteraka tokoa arak'izay voalazanao Still, kanefa mbola we mila mpanjaka ihany zahay Can you see move hitanareo discrepancy? fifanipahana Can misy you see afaka ho hitanareo ve ny afahany tetikadiny devoly hiasa eo amin'ny olombelona instead of yielding raha tokony himself afoteny rangahy to na the raha Holy matoa Spirit and listen ho to amin'ny what fany masina thus ka saith the iaino Lord. hoe inona lay zao lazainy For tompo a pure life, mba ananana fiainana madio undefiled character, toetra tsy misy tsiny for a different life, a peculiar fiainana people, hafa a mihitsy holy ho vahoaka nation, miavaka ho firenena masina God-acting people. ho vahoaka mitondra tena hafa indrindra eo amin'ny olona dia aleo ny itovy amin'izao toy izao ka anao tahaka an'izao toy izao ary ho any amin'ny fiangonana izay milaza hoe tsy maninona io toy izan-trany ihany ataovy What it is. afaka mahita ny amin'izany va ianareo Such a thing as oreo tsy misy zany fanasitrana zany baptism of the Holy oh Spirit was rafitra a voalohany teo amin'ny framework fiangonana of the fotsiny batisa church. fany masina God taken man, amin'ny fiteny hafa dia hoe but the efa Holy olona no Spirit out nalain'Andriamanitra of the dia church nesorony teo amin'ny fiangonana amin'ny fany masina ka and navelany anorona an'io ny anara-piangonana sanatria tsy misy zavatra toy zany ny fany masina ny teny fahamarinana zay ny tokony hitarika anareo mandra-piavin'i Jesosy But that's the way it went. kanefa zay ny zava-nisy
Saul come into power. tonga teo amin'ny fitondrana Really Saoly got a great following. ary izy maro reo nomba Oh, he azy. had beautiful. Nananany ny fitaovam-piadiana tsara, He had singers. nananany reo mpihira maro, He had shields and he nananany ny had ampinga spears. ary nananany lefona. Oh, he outshined all the rest Namiratra of izy the raha teo nation. anatrehan'ireo firene-kafa rehetra And he brought them into a ary nitondra azy democracy reo tao amin'ny demokrasia izy. that was beyond anything Zay that anybody avoleta had ever noho izay heard of. rehetra efa renin'ny olona. And that's exactly what our Ary zany tokoa no denominations nataon'ireo and churches anaram-piangonantsika have done sy ireo fiangonantsika today. We ankehitriny. have the biggest church buildings Ananantsika in ny the world. fiangonana lehibe indrindra eto an-tany. We have the prettiest dressed Ananantsika people in ny the olona world. miaingo indrindra eto an-tany. We have the highest scholarships Ananantsika that ireo can be mari-pahaizana brought, ambony indrindra mety ho azo. like Saul's Tahaka an'ireo olona zatrady teo amin'ny Saoly izay nahinandray lefona. Arainy ny adivana sy nampiasainy zany ka nahatonga ny firenena maro natahotra azy ireo. Vahoaka zatrady sy sisy izy ireo. Saingy indray andro tonga ny fotoana that there was a challenger come out. ny voan'ny ty anankiray nanao fiakana. And it's so Ary exciting. nampivady-po loatra The whole Israelite ny army tafiky till they ny Israely rehetra zany trembling ka in their nampiorora shoes. azy ireo atrao amin'ny kiraro. Goliath made them a challenge. Nandefa fiakaina tamin'izy ireo Goliaty. If your God is Raha toy ny what you Andriamanitra say reo he ka is, tena arak'izay ilazanareo azy you are the best trained. hoe ianareo ny zatrady indrindra, And he challenged them. dia niaika azy izy They didn't know what to do. ary tsy hain'izy ireo izay atao. Their fine polished armor Tsy niasa ny fitaovam-piadiana mangirana tsara nananany, wouldn't work. tsy niasa ny lefona nananany. There was something they hadn't heard of Nisy before zavatra tsy mbola reny hatr'izay taking place. nitranga teo. And with all reverence and Ary amin'ny fietrena tanteraka sy amin'ny fanajana lalina, amin'ny fanomezam-boninahitra, amin'ny fanandratana sy amin'ny fitiavana ary amin'ny firalahin'ny kristianina no ilazako zao. I read the other day in Namaky an tao amin'ny African gazety paper afrikanina iray andro where that our son ny amilay Kish, zanaky Kisy eto amintsika, our challenger of lay mpamaly evangelism, fiakana nananantsika ny amin'ny fitoriana the filazantsara. Mohammedan challenged Rehefa him. niaika azy ny Silamo, Billy Graham Billy Graham, said, if your God is hoy izy, God, raha Andriamanitra ny Andriamanitra reo, ako izay nasitrana ny marary toy izay efa voalaza ny fahataony. and the son of Ary Kish ty zanaky with Kisy the ty rest of the army niaraka tamin'ny tafika aligned rehetra, themselves tsy in the nahalobava middle. sady namela ny firenena ho resy. It's a disgrace. Enatra zany, Our God is ny God. Andriamanitsika no We Andriamanitra. have our good churches. We have Ananatsika our ireo fiangonana mahafinaritra, eo amintsika ny fitoriana filazantsara mahafinaritra. Ananatsika ireo mpihira karama, ananatsika ny korala mahay indrindra, ireo lakilosy avo indrindra eto amin'ny firenena. Eo amintsika ireo lehilahy ambony indrindra, isan'ireo manan-karena indrindra. Eo amintsika ireo be fahalalana, ananatsika ny teolojia avo lenta. Aintsika toriny zany, aintsika ambary zany, aintsika ny mitory filazantsara, ny mitaona olona maro, ary antapitrisany maro isa-taona ny tafiditra amin'ny fiangonana. Ireo mpihira karama ananatsika, ny fitoriana filazantsara raha-tsaina ananatsika dia tsy mahay ny fomba ifanatrehana amin'ny fiakana toy izany. Tsy misy fantany amin'io, They know nothing of his healing tsy misy power, fantany amin'ny herin'ny fanasitranany, of the baptism of the Holy ny amin'ny Ghost, batisa amin'ny fanahy masina, of a power that can take a ny amin'ny hery shadow izay of the afaka ndray ny olona eo an-dalam-pahafatesana noho ny omamiadana ary anafaka azy They amin'izany. know nothing of it. Tsy misy fantany amin'io, Trained in that field. tsy nandray fifanana teo amin'io sehatra io izy ireo. Saul and his Tahaka ny man Saoly made sy ny antokony us. izay no fanin'olombelona. But let me say to the people of Saingy God, avela hoa ilazan'izao ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra ary ho anareo zanany, that you might know that mba ahafantaranareo fa tsy hamelanareo mihitsy tsy hanana vavolombelona Andriamanitra. not knowing to Saul, Tsy nalalo Saul Saoly, know nothing about it. tsy nisy fantatry Saoly ny amin'izany God had a little David hoe back nanana over behind Davida the kely hill Andriamanitra somewhere. tany ambadiky ny avoana tany, That wasn't feeding sheep on izay tsy namelona ny ondry tamin'ny aidratsy ny antoko-pinoana, He was leading them fa beside netiny still teo amin'ny rano waters that fialan-tsasatra he sy teny amin'ny ahy maitso izy ireo.
He was mindful of his niatsara father's sheep. ny ondrindrainy izy And if something running an enemy ary raha could nisy grab zavatra one of tonga his tampoka zay father's fahavalo sheep, ka he akany would anankiray power tamin'ireo of ondrindrainy God. dia nalala ny herin'andriamanitra izy mba hanafaka ny ondry io God still got a David mbola manana davida andriamanitra anoany that knows what it means to deliver izay one of mahafantatra God's ny sheep. dikany hoe manafaka ny anankiray amin'ireo ondrin'andriamanitra amin'ny alalan'ny herin'andriamanitra He still knows all about it. fatany tsara hatrany avokoa ny amin'io niankina izy tsy nisy fatany ny amin'ny fitaovam-piadiany saoly sady tsy nisy nilany an'izany koa tsy nilainy ny anara-piangonan'izy ireo tsy ilay fitaovam-piadiana hatranainy no nilainy teo aminy hoy izy tsy misy fantatro ny amin'io But let me go in the power fa of that velao Lord. andeha miaraka amin'ilay ery efa fantatro He had fed his father's sheep. namana ny ondrindrainy izy He had took care of the miahy pastors. ny amin'ireo He'd ainy given maitso them the right kind of karazana food. sakafo tsara no nomeny azy ireo And they lived. koa dia velona sy ny tompo tsara Man zany shall not live by tsy ny mofo bread ihany alone, no iveloman'ny olona but by every word fa ny that teny proceedeth rehetra out of the zay mouth of aloaky God. ny Man vavan'andriamanitra shall live. no iveloman'ny olona The true shepherd feeds them. zao no amelomany re tena mpiandrondry azy ireo jesosy kristy tsy miova omaly sy anio ary If mandrakizay the enemy grabs one in ary raha misy sickness, favaly makany he anankiray knows the amin'ny power alalany of aretiny God. dia fatany ny herin'andriamanitra Look at little David stood there. jereo anefa teo davida kely He said that guy is fa hozy efa warrior from piady his hatramin'ny naterahany io zala io And from his youth he's known ary tsy nothing nalala but fa tsy spear lefina sy armor. fitaovam-piadiana izy Well, hatramin'ny he's a fatanyrany theologian. zatra tsara izy I knew teolojiana nothing about it. nefa tsy misy fantatra any amin'izany hoe That is true, sir. hoy izy zany tokoa tompoko I don't know nothing about tsy it. misy fantatro ny amin'ny fiofanana ara-teolojika nananany There's one thing I do know. kanefa misy zavatra fantatro That when an enemy come in rehefa and nisy take one of favaly my tonga father's sheep, naka ny anankiray tamin'ny ondrindraiky I went with the power of dia God. nanetsika azy niaraka tamin'ny herin'andriamanitra aho I delivered him. nafahako I izy brought him safely back nentiko to teo the amin'ny health toerana of azo antoko ary nody ny fahasalamana back to the shady green nampidiko pastures teny amin'ny and the amaitso still sy ny waters. rano fialan-tsasatra izy And the God that ary ilay delivered andriamanitra nanafaka ahy tamin'ny leona into my hands and I slew teto him. I an-tanako took one of the fa nyvonoko zany raha naka ny and he let ny me slay ondrika the bear. sady namelany namono bera ihany koa izy God of heaven, dia ho toy zany koa go with me to slay this no mbalinay andriamanitra ny lanitra ahy raha mona ny filistina tsy mifory io We need leadership. mily sika ny fitarihan'ny fany masina I don't know my days. tsy malala ny androko sisa tavela aho No one does. tsy misy amintsika malala The other morning I was laying in my tsy lany bed teo am-pandriana andray maraina and I was ary za asleep and I dreamed natory that aho Joseph was ary sick. nanofy aho hoe narary joseph And I'd picked him up to pray for him. dia niraisiko izy ary nivavaka ho azy aho And when I woke up I was very dia sahira-tsaina mafy aho rehefa nifo hoy aho eny arary angambo joseph And I looked going before me and a little dia nahita aho dark fa shadow, nisy aloka matroka nandalo teo rather manoloko of a brownish color. rano marina niloko somary maizimaizina ary to tahaka ny tenako zany And I watched it and coming behind it was nijery an'io someone's aho ary wife. nisy olona ny akanjo fotsy tonga tao ariny ary izy zany I looked over to my wife to see if she todika teo could amin'ny wake vadiko aho up mba and show ahitako her raha she efa could nifoy see izy the mba vision. aneoko aminy raha vita ny She ahita was fahitana sleeping. kanefa natory izy I said, oh, I'm sorry, hoy aho Lord. o mamela tompo But that's been my life. You fa ny had to fiainako drive ty me everything that I've done. nilainao no nanosika aho tamin'izay rehetra nataoko Every time anything had happened, I think fa isaky ny zavatra nitranga dia noveriko fa nataonao zany kanefa tsapako fa satana niezaka nanaka anahy tsy androso io I said, if you could only leave me. hoy aho raha afaka hitarika mantsy ianao As I looked, ary raha I teo see ampijerena the aho prettiest face dia I nahita ever saw. endrika lehilahy tsara indrindra tamin'izay efa hitako He was in front of me looking back. teo manoloko izy sady nitodika He anjery raised his aho hand and got a hold of mine. natsanga ny tanany ka Started noraisiny moving aho this away. ary nanomboka nizotra tamin'ity faritra Vision izy left me. dia niala tamiko ny fahitana Last Sunday morning, I was tamin'ny alady maraina waking teo up aho early. That was on Saturday. mifo maraina be tamin'ny sabotsy io fahitana io I've always weary. nanay hatrany aho I've always thought of dying. At nieritreritra hatrany amin'ny fahafatesana aho me being 50, it's my amin'ny time is mahadimapolo not- taona ny tena dia ny androko dia tsy
ataoko fa tsy aharitra ela I intsony wonder what tenako would be in ary this nanontany tena theophany. hoe hotoinona ny tena rehefa amin'ny teofany io de le vatany lanitra Would it be that I'd see my mova precious hitandresakazaka friends malala say, ka hiteny amin'ny rahona kely fotsiny miserana eny hoe rindro rahalahy Neville na tsy afaka anao izy hoe manao anao rahalahy Branham come, then I'd be man ary again. rehefa tonga Jesosy de verina olona I often thought that. nieritreritra an'io matetika ny tenako nanofy aho hoe tany amin'ny faritra andrefana ary namakivaky sakely feno armoazy aho My wife ary was with me, we'd been niaraka traveling. tamiko ny vadiko fa nandeha nanjony truit zahay de nijanona ary misokafako ny varavarana fa nafinaritra be ny lanitra It teo didn't look like they do over the valley tsy mitovy here. endrika amin'izay fahita any Andohasa fa manga no sady nisy rahona I said fotsy to zany wife, de hoy aho tamin'ny vadiko I said, we ought to have been out here long hoy time aho ago, tokony honey. efa ela ny nakanisantsika taty malala hoy izy ho an'ny ankizy tokony efa tetsika ary bili I said, that's right. I woke up. hoy aho mariny zany de ny foa Well, I'm streaming so much. hoy I don't know anakapo why. manofo be loatra ny tenako zany manontany tena hoe nahoana dia anjery ambony aho arindro fa tsy lany teo anilako izy fa za kosa niarina teo amin'ny ondako People have done. toy ny fanaony maro aminareo nankiniko teo andoham-pandrina ny lohako ary ny tanako nataoko tato arina I was laying there like de nijanona teo toy zany aho ary nanao hoe eny I just wonder what manontany would be tena the hoe other side. anao ahoana ny any akoatrany I am already 50. efa 50 taona ny And tena I haven't done nothing yet. nefa mbola tsy navita na inona If I treto could only do something raha mba to misy help zavatra the azoko Lord. atao mba hanampiana ny tompo I mantsy know I won't be mortal. satria fantatro fa tsy ho faty intsony aho eo efa lany ny atsasaky ny androko fa rafakeliny If I live na to mihoatra be ny as old as atsasany my people, na dia velona maritra tahaka andreo razako aza aho time is gone. de efa lasa ihany ny atsasaky ny andriko And I looked around and de nijerina I was nodidina aho laying there fixing to get up. sady about nitsilany teo 7 ary efa o'clock. saiky hitsangana efa tamin'ny fitory io hoy I aho go down to church this morning. If ataoko I fa am ho any bored, am-piangonana ihany aho any maraina na dia farina aza feoko te andrea andralany villa mitory aho So I said, are you awake, de hoy aho honey? hoy aho efa And she mifovy ianao was ry malala sleeping very sound. nefa tena natory be izy And ary I don't want you to miss this. tsy tiako diso an'izao ianareo It has changed me. fa nanova aho zany I can't be the same brother Branham. tsy afaka ho rahalahy Branham toy zay na izy aho teo intsony aho And I looked, de nijery aho and I heard something kept saying, ary nandre zavatra nanao tsy akijanona hoe you're just starting. Press vao the manomboka battle. fotsiny ianao toy izy niady Just keep pressing. mandroso fotsiny hatrany I shook my head a minute. I thought, na ifikify kely ny lohako ary hoy anakapo avy eo just thinking like this. eny angamba eritreritry ihany zany marina fa afaka nana fisaintsainana maro ny olona I just de hoy aho mety ho fisaintsainako fotsiny io press the battle. ola izy Keep toy going. izy Keep niady going. mandroso ihany mandroso ihany I said, maybe I said it. de hoy aho za angamba zany miteny I zany put my lips within dia my teeth. nanaiky molotra aho ary nataoko teo ambavako ny tanako And there it come again. Said, nefa indro just fa keep tonga indray zany nanao pressing. hoe If you toy izy fotsiny only ihany knew raha mba fantatrao matsy ny zava-misy eny amin'ny fiafarany dia And it seemed like I could hear ary tahaka nandreany Graham Snelling aho na olo-kafa ny hira like antiry this, ty he sings it here toy and zao there and all mirany that. hira isiketo anamahesinareo rehetra I'm homesick and manana ny ody aho fa tsy tamana and I want to see ka Jesus. te ahita ny Jesosy I would like to hear those sweet tiako ny andreany reto lakilosy harp malefaky ny arbor reto It would brighten my anazava ny path and lalako zany banish ka all ampisinda ny fears. tahotra rehetra Lord, let me tompo look past the avelao curtain aho of mba time. injery ny any akotry zao fiaina zao efa renareno ilaina teto am-piangonana zany And I heard something say, would you ary nandre like to zavatra see nilaza just hoe beyond mba the tianao curtain? ve ny ahita kely ny any akotra I said, it would help me so hoy much. aho anampy abetsaky zany And I looked in just a de moment. nijery aho I- ary tao one anatin'ny breath, fotoana I fohy come into za a little fisetona place indray mandeha beside dia it. tafiditra teo amin'ny toerana kely somary nidina ny tenako mitodika aho arindro ny tenako fa tsy lany teo am-pandrina And I said, this is a strange de hoy aho zavatra fa afy ty Now I would not want you to eny repeat tsy this tiako ny amerenanareo an'izany for any my church fa eto anatrehan'ny fiangonako or izy my ty sheep that I am na ny pastoring. ondriko zay mahapastora Whether it was I was in this mety body tao or amin'ny out, tenako whether aho it was teo the na tsy translation, tao na mety wasn't voabaty like any vision I tsy ever tahaka ny had. fahitana rehetra efa nananako io I could look there and I could look here. afaka nijery tany aho ary And afaka when I nijery hit that tety little place, ary efa tonga teo amin'ny toerana kely io aho dia mbola tsy nahita olona maro toy zany I'm running, screaming. tonga ny azakazaka nika Oh, hoe our precious o brother. rahalahy malalanay And I looked and
young de women, nijery aho ary nisy tovovavy maro maybe in their early 20s, mety manakaiky ny faharoapolo taona 20 na they were 20 throwing their arms fa around me niatsampy tety amiko izy ireo and sady screaming, "Our nika precious hoe brother, ry here ranada comes a malalanay young man indreo nisy tovolahy in the maro brilliance of young tonga tamin'ny manhood, famirapiratany fatanorana no and sady their matanjaka eyes tsara glistening na and mirapiratra looking ny like mason'izy ireo sady stars tahaka ny on a kintana darkened eo night. amin'ny alina maiziny Their teeth as white as fotsy toy ny pearl, perla ny nifin'izy and they ireo were screaming and sady grabbing nika me izy and ireo screaming, namina sady nika "Oh, hoe our o precious brother." rala malalanay And I stopped and I looked de and nijanona I aho was ary young. nijery ary indry fa tanora I looked back at my old body laying todika there with nijery my an'le hands vatako efa behind antrantsy my lany head. teo aho ary indro ny tanako fa taorian'ny lohako And I said, I don't hoy understand aho tsy this. mazava amiko zao And these young women throwing their ary arms ny around antsampy me. tety amiko ireo tovovavy reto Now I do realize this is a eny mixed fantatra garden. tsara fa fivoriana atrehan'ny I lasy say vavy this ty with the sweetness nefa and milaza the zao humbleness amin'ny of the famorana spirit. sy ny fahalemen'ny fanahy aho Man cannot put your arm around tsy a misy woman lehilahy amiana vehivavy anankiray ka tsisy fitanana araky ny olombelona eo that aminy wasn't there. nefa tsy nisy teo There was no yesterday nor tsy nisy tomorrow. omaly na ampitso They didn't get tired. They were. tsy mba reraky izy I ireo never izy ireo seen such tsy mbola nahita pretty vehivavy women tsara all my toy life. zany aho teo amin'ny fiainako Hair way down to their nitsoroka waistline, hatreo amin'ny valany ny long volony skirts to their feet. lavatra eny amin'ny tongony And they were zipony just hugging me. ary sakambona It tsotro wasn't zao a izy hug ireo like even na dia my miana own azy sister ny said, anabaviko "Mother, mipetraka eto dia tsy mba tahaka zany ny faminana izy They ireo were aho not kissing me and I was not tsy kissing nanoroka them. izy ireo ary tsy nanoroka azy It ireo was aho something that I fa zany dia I zavatra had tsy not got tsy the- haiko ny the fomba vocabulary. I itenenana hadn't azy got the words tsy to say. ananako ny teny ilazana azy Perfection wouldn't touch it. ny hoe fataterahana tsy mafy azy ny hoe tsara be tsy mafy azy velively fa zavatra zay tsy mbola ilainareo fotsiny ny hoeo ary nijery tetsy sy teroa ary indry fa manarivony izy ny tonga teo de hoy aho fa tsy mazava amiko zao hoy aho eny izy reto ary indry fa tonga apo lay vadiko voalohany niazakazaka izy nefa tsy manana hoe ry vatiko hoy izy ry ranada malalako ary rehefa namina ahy izy de nisy vehivavy hafa namina ahy teo avy eo namina an'io vehivavy io apo ary izy roa dia hoy anakapo ino tsy maintsy misy zavatra hafa ty tsy mbola nisy nyto zao misy zavatra hoy anakapo move ka mbola te hiverinao amin'ny vatana antitra indray aho nijerina nodidinao sady nanao anakapo hoe fa ino zao de nijery tsara aho de hoy aho tsy mazava amiko zao fa opo atao tahaka ny olona nasaina manokana tsy hoe afakory izy fa tahaka ny olona nasaina manokana fotsiny de narefeo zay efa niteny tamiko aho tao amilay efitrano avy eo nanao hoe zao lay zavatra nitorianao ny amin'ny fany masina zao no fitiavana tanteraka ary tsy misy afaka hiditreto raha tsy manana an'io resy lahatra mihoatra noho ny tamin'ny fiainako rehetra aho fa ilaina ny fitiavana tanteraka mba hidirana any tsy nisy fialonana tany tsy nisy arerahana tany tsy nisy fahafatesana tany tsy afaka niditra tany ny aretiny tsy vita ny fahafatesana mihitsy ny ampahatotra anareo ary tsy nahintomany izy ireo fifahina ihanyny teo rahalahy malalako ary nanandratra izy ireo ka nametraka teo amin'ny toerana lehibe avo ray de ho anakapo tsy manofy aho mitodika aho ary mahita ny vatako mitsilany eo mpandriny de napetraka izy ireo teo ambony teo tenako ary hoy aho tsy tokony hipetraka eto ambony eto aho ary indro nisy vehivavy sy lehilahy maro tao anatin'ny fatanorah indrindra tonga fitetsy andany ro ny ika ary nisy vehivavy anankiray nijoro teo nika hoe ry ranada malalako tena mahafaly anay ny mahita anao ety hoy aho tsy mazava amiko zao ary nisy feo miteny avy teo amboniko nanao hoe fantatra ao fa voasolatra ao amin'ny baiboly hoe nangonina teo amin'ny azy ny mpaminany de hoy aho eny tsaroko fa ao amin'ny soratra masiny zany hoy izy eny eo amin'ny fotoana nangonana anao eo amin'izay anao zao hoy aho koa tena isy zany izy ireo
no sady azo kasiana. I said, Oh but eny there's a million. hoy aho fa there's za not that many misy atapitrisana izy reto tsy misy Branham maro toy zao. They're not Branham. De nilaza io fe io hoe tsy hoe Branham izy reo Converts. fa ireo no nentinao niova fo. That's the ones that you've led to the Reo no Lord. voatarika ao ho an'ny Said tompo. some of them women there, she thinks De it's so hoe beautiful, sy were folo better taona than mahery 90 ny sasany years tamin'reto old. vehivavy hitanao tsara When tare you reto led them to the Lord. tamin'izy No nitarianao ho wonder an'ny they're tompo. screaming, our Tsy precious magaga raha brother. mika izy hoe ry nanadama They lalanay. scream all once they Dia knew niaranika izy rehetra hoe we raha wouldn't tsy be nanaiky here. nandeha anao de tsy ho tonga taty I zahay. looked around, I thought, well, Nijery nanodidina aho ary nanao anakapo hoe fa tsy azoko zany. Hoy aho, oh fa aizy Jesosy I'm so bad. te ahita azy They mafy said, aho. now he's just a little Oreo higher. eny somary ambonimbony kely misy azy manandrify andrifaritry. Someday Oreo he will ho come avy to aminao you. He izy said, ndray "You andro sent for a any leader." azonareo hoy ireo ho mpitarika any And nandefasana God will anao come, and when he ary does, he ho avy will Andriamanitra judge you ary rehefa according ataony to zany what you de taught hitsaranao them. arak'izay nampianarinao azy reto izy. First, whether they go in or not, Zay aloha miankina am'izany no hidiran'izy ireo na we tsy. will go in according to your Miankina teaching. am'izay fampianaranao no hidiranay. I said, oh, I'm so Hoy glad. aho, oh faly tokoa aho. If Paul, does he have to stand Paul, like this? ilainy koa ve no tsaraina toy zany? Ilainy Petera ve no tsaraina toy zany? I said, and Eny. I preached every Hoy aho, fa niteny rehetra zay nitorian'izy ireo ihany no nitoriky. Tsy nivily niala tamin'izany mihitsy aho nataiza nataiza. Were they baptized in the name of Raha nanao Jesus batisa Christ? tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy ireo de zay koa no nataoko. Raha nampianatra ny batisa amin'ny fanahy masina izy ireo de zay koa no nataoko. Zay rehetra nampianarina izy ireo de zay koa no nataoko. Ary niky ireo olona ireo ka nanao hoe fantatray zany ary fantatray fa hiverina eny ambony tany araka aminao zay indray andro any. Jesus will come. Oreo ho avy And Jesosy you'll be judged ary according ho to the tsaraina word that araka you ny teny zay nitorianao taminay preach. ianao. And then, if you are Ary accepted aveo at that time, raha what you ekeny will ianao be, amin'ny fotoana io and said, ary then zay no you zavatra isy will de present hoe us to ianao him aveo as no your anolotra anay trophy eo bearer in aminy the ho toy street. ny marim-pandresenany amin'ny fanomponao. Said you will guide us Oreo to him. ianao mitarika anay akeo All aminy together we'll ary go araka back to hiverina earth eny to ambony live tany sika forever. rehetra mba hiaina mandrakizay. I said, do I have to return back Hoy now? aho, voatery miverina ve aho zao? But keep Eny, pressing on. kanefa mandro soa hatrany any. I looked and I could see the people. Nijery aho ary tazako ny olona tena feno hatramin'izay mety ho tazako. Nanatona hatrany izy ireo samy te mianahy nika izy hoe ry rahalahy malalanay. Ary teo de nisy feno laza hoe zay rehetra efa tianao sy zay rehetra efa nitianao de nomen'Andriamanitra anao ety. De nijery aho ary indro fa tonga teo lay alikako fahiny. Indro fa tonga lay soavaliko ary napetrany teo antsoroko ny lohany sady nitrena kely izy. Voalaza hoe zay rehetra efa tianao sy zay rehetra efa nitianao dia natolotra Andriamanitra hoe ho an-tananao tamin'ny alalan'ny fanomponao. And I felt myself move. Ary tsapako fa nifindra niala teo amin'ny toerana mahafinaritra io mitenako. And I looked around. De nijery I nanodidinao. said, are you awake, honey? Hoy aho mifovy ianao ry malala. And I thought, oh, Mbola natory any izy ary hoe anakapo Andriamanitra ô. oh, help me, oh, Oh, God. ampio aho Never Andriamanitra let me ô. Aza compromise vela on mihitsy one aho word. ka anao fangaroaro amin'ny teny ray. Straight on Avelao that aho word. hijoro tsy ala amin'ity teny ity ka hitory azy. Tsy rarahiko zay hitranga na izay izy. Na izay ataon'ny olona na de firy aza ny Saoly zay reo zanak'isy mitsangana. Na firy zao na izato na ny hafa koa. Avelao aho Tompo ô hiazakazaka ho eo amin'ny toeran'io. All fear of death. Ny tahotra ny fahafatesana rehetra. This is my Bible. Milaza zao miaraka amin'ny baiboliko misokatra eto amin'ny loka aho any maray. Mananjanaka lahy efa taona eto zay te zaiko. Mananjanaka vavy sy fotoana aho ary ny anankiray efa zatovo. That I'm thankful for. That's Zay ka sitrahako ny nitodian'izy ireo ho eo amin'ny lalan'ny Tompo. God, let me live. Andriamanitra ô ome fahavelomana aho mba hitaiza azy ireo amin'ny fananaran'Andriamanitra. Above that, the Fa whole ambony zany, world seems to to scream tahaka ny nika teo amiko izy rehetra. 90-year-old women and Reo men, vehivavy sy all lehilahy kinds. efa sy folo taona sy ny If you sisy. hadn't went, we wouldn't be Raha tsy here. nanaikinakeo ianao de tsy ho taty zahay. God, let me Koa Andriamanitra ô avelao aho anoho ny ady. But if it comes to dying, Fa raha ny amin'ny fahafatesana tsy ato amiko tsony ho fifaliany zany. leisure Afaly aho to enter from this niditra any
ka hiala am'izao fahalovana sy henatra zao raha vitako nanao eny amin'ny 100 miliara kilometatra any ambony any zavatra efajoro de ho fitiavana tanteraka zany nidingana tsiraray makaty am'ty farity de miateratra any marapatonga atsika eo amin'ny toerana misy atsika ankehitriny ho aloko ny fahalovana fotsiny sisy zany eo io zavatra kely zay ahafahantsika mahafantatra sy mahatsapa hoe misy zavatra noany io nefa tsy fantatsika hoe inona ry sakaiza malalako ry sarobidy amiko ianareo zay mamiko eo amin'ny filazantsara ry zanaka naterako ho an'Andriamanitra enoy aho pastoranareo ianareo iriko raha mba nisy fomba hafa nahafahako nanazava zany taminareo nefa tsy misy teny tsy hitako zay ilazana azy tsy mahita mihitsy aho fa ao ambadiko zao fofinaina fara zao fotsiny misy an'ilay zavatra be voninahitra indrindra tsy mbola nisy teo aminareo tsy misy fomba nazavana azy tsy misy fomba tsy haiko tsotro zao fa na inona ataonareo sakaiza ataovy ankilany zavatra hafa rehetra mandra-pahazahoanareo ny fitiavana tanteraka makanesa eo amin'ny toerana zay ahafanareo mitiny olona rehetra ny fahavalo rehetra ny zavatra hafa rehetra nanova ho lelafy fandalovako indray mandeha tany io tsy afaka intsony mihitsy no tahaka n'ilay Rahalahy manisy ateo aho na dia niozongozona aza ny fiaramanidina na dia misy tselatra azy na dia manondro basy ay aza ny jiolahy na inona zava-misy tsy mampaninony zany ano ny ady hatrany aho noho ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fitoriana ny filazantsara amin'ny voary rehetra sy ny olona rehetra arak'izay tratrako ka andresy lahatra azy reo mba ho ao amin'ny tanàna mahafinaritra io mety ho sarotro zany mety ho betsaka ny herilany tsy fantatro hoe afrina sisy tsy fantatsika zany raha ny arabatana andresana ka ny fitiliana nataoko ndray andro iny voalaza hoe mbola manana 5 taona ianao iainana ara-dalàna matanjaka ianao nanampy ahy zany saingy tsy zay lay izy tsy zay no izy fa zavatra atao anaty ato zany tsy maintsy hitafiny tsy fahalovany ty mety lo ty tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesany ty mety maty afaky hipotra ny zanakisy za ny zava-tso rehetra ataon'izy ireo tsy misy fanaratsiana noerako an'izany ny manome ny mahantra sy ny miantra ary tsarovy eny ho Samuel Tamsony aminany ihany koa ianao ary maro amin'ireo lehilahy reo ny tena mpitoro teny mahery afaky hitoro ny teny toy ny arkanjely nefa mbola tsy sitrapon'Andriamanitra trany io teo tonga mpanjakan'izy ireo Andriamanitra koa ary rahalahy ranabavy avelao hitarika anareo ny fanahy masina andesika ionika fotoana fohy manana ny ody aho fa tsy tamana ka te ahita an Jesosy tiako ny andreany reto lakilosy malefaky ny arbor reto anazava ny lalako zany ka ampisinda ny tahotra rehetra tompo avelao zay mba hijery ny anakotry zao fiainany zao tompo avelao aho mba hijery ny anakotry zao fahorina sy tahotra izao avelao ahita anio tanàna mamirapiratry ny hazavany masoandro io ampiorina ny finoana izany ka hisinda ny tahotra rehetra tompo avelao izy reo mba hijery ny anakotry zao fiainany zao azo antoka tompo fa raha afaky ty fiangonana kely ty zao marainy zao nijery fotsiny ny any ambadiky zao fiainany zao tsy misy fahoriny eo anivony tsy afaka izy tokoa zany tsy misy aretiny tsy misy afa-tsy fantaterahana ary tsy misy afa-tsy fofinaina ray monja no manelanelana ny eto sy ny any
from old age till youth, miala amin'ny fahanterana ho amin'ny fahatanyrana, from time to eternity, miala amin'ny fotoana ho amin'ny mandrakizay, from a weary of tomorrow and miala amin'ireo sorrow fiahina ny of yesterday, apitso sy ny ala to ely no the maly present time of ho amin'ilay eternity fotoana ho ankehitriny mandrakizay in perfection. ao amin'ny fahatanterahana. I pray, God, that you will bless Mangataka every ao Andriamanitra person mba hitahinao ny olona rehetra here. eto. There be those here, Lord, Raha who toa does misy eto not Tompo know you ka tsy in malala that anao way of love. araka ny fitiavana. And truly, Father, Ary marina nothing could tokoa enter raha that io holy place fa tsy misy ho tafiditra amin'ny toerana masina io raha tsy eo zany karazana fitiavana zany. Ilay fahateram-bavao ny ateraky indray mba hifany masina. Andriamanitra dia fitiavana. and we know that that is true. Ary fantatray fa marina No zany. matter if we move mountains Na dia by to our inona faith, zany famondranay tendrombohitra noho ny finoana ananay ka zavatra lehibe ny vitanay raha tsy eo zany dia tsy ho vitanay mihitsy ny hanika ny tohatra lehibe an'io. but with that it'll lift us Fa raha beyond eo this zany earthly dia care. zay no ampiakatra anay hoe ambony zao fiahinany eto tany zao. Mangataka aho raha eo mba hitahinao ny vahoaka eto. May that every person that has heard Dia zay me rehetra this nandre ny morning tell tantarako this an'io truth, fahamarinan'io zao marainy zao that you be my witness, fa Lord. ianao ny vavolombeloko As Tompo. Samuel of old, have I Tahaka ever ny Samuela told tamin'izany them mova efa nilaza zavatra tamin'ny anaranao tamin'izy ireo aho ka tsy marina. they are the judges. Izy reto no And mitsara. I tell them now, Lord, Ary manambara amin'izy ireo aho ankehitriny Tompo fa ianao no nitondra ahy teo amin'ny tanàna io. thou knowest that it's true. Ary fantatrao fa marina zany. And now, Father, Ko ankehitriny raha there io be some that doesn't know raha you. misy tsy May this mahafantatra be anao the eto hour engany that they eka say, Lord, amin'izao place fotoana us zao no between ora ilazany hoe Tompo apetrao ato the amiko will ny fanirina to be thy will. ny ho araka ny sitraponao. Granted, Father. Ekeo zany raha io. And now you with your heads Ary bowed, ankehitriny would you raha raise mbola your miondrika hands ny and say, lohanareo "Pray, tianareo Father, ve ny anangana tananareo ka anao hoe mivavao ara la Branham ho ato amiko ny sitrapon'Andriamanitra." Now, while Ankehitriny you're right where you are, raha eny amin'ny toeranareo avy ianareo just real sweetly, amin'ny famoram-panahy why tanteraka. don't you just say to Father, Nahoana tsy ilaza amin'ny ray fotsiny hoe God, Andriamanitra within my heart, ato apoko today I renounce androany no all things of the amoizako world. andreo zavatra zao tontolo zao I rehetra. renounce everything Afoko ny zavatra rehetra to love you and serve you mba all my hitiavako life. sa nimpoko anao amin'ny fiainako rehetra. And I will, from this day Ary henceforth, manomboka anio aho follow you dia anaraka anao in every scripture of ny your amin'ny soratra Bible. masina rehetra ato amin'ny baibolinao. If you have not been Raha baptized in mbola the tsy natao Christian batisa tamin'ny baptism, batisa kristianina ianareo, I will, Lord. ataoko If zany I have Tompo. not yet received the Holy Raha mbola Ghost, tsy nandray ny fany masinao, you'll know when you received it. afantatra ianareo rehefa nandray azy. It'll give to you. Fa anome anareo zany. It'll give to you this sure Anome anareo love an'ilay that antoka you sy need. ilay fitiavana ilainareo. Oh, you might have done Oh, different matetika angamby ianareo no sensations, nanao like you might have fahatsapana maro no shouted or anananareo, spoke mety with efa tongues, nika which na is fine. miteny tamin'ny fiteny tsy fantatra But angamby ianareo ary if tsara that zany. divine Nefa raha love io fitiavan'Andriamanitra io isn't there. no tsy ao, Believe me now. minoa Say, ahy Lord, ankehitriny. place within Laza my hoe Tompo, heart and in my apetrao soul ato apoko the sy reaching ato amin'ny of your fanahy spirit, ny alalina that ny I might fanahinao love and honor mba ahafahako and ity have that sy divine anaja love ka in my anana heart n'io today. fitiavan'Andriamanitra io ato That apoko would take me ankehitriny. to that land when Zay my hitondra aho final any amin'ny breath tanàna io leaves rehefa me. hiala amiko ny fofonaiko While we farany. pray, you pray yourself Mandritra ny now. vavahantsika, In your mivavaha ihany own koa way, ianareo you pray, ask amin'izay God fomba to do fahaizanareo that azy for you. mivavaha ankatao Andriamanitra mba I love hantanteraka you. an'izany ho anareo. I Tianareo love aho, you, you tianareo aho. precious gray-headed man Ry sitting lehilahy here. malala efa fotsy volo mipetraka eto zay niasa mafy mba amelomana andreo zaza madinika. Ry reny efa anitra mampahonena zay mamafa ny ranomasina izy reny. Let me assure you this, Sister Avelao dear. aho hanome antoka anareo ranabavy It malala isn't that way across the other fa breath, tsy mba toy younger. zany anakoatra zao fiainana zao. I believe it is Inoko fa absolutely eto in amin'ity the efitrano room. ty mihitsy zany. It's just a dimension that we live Faritra into. idirantsika This mba is just hivelomana a fotsiny corruption io. that we live in Ao amin'ny now. fahalovana fotsiny velomantsika ankehitriny. Will in me, Lord, thy will to be. Ataovy ato amiko Tompo ny anao ny You pray while sitraponao. we pray together. Mangatay ianareo raha toka hiary hivavaka sika. Reverently, Lord, Ampanajana upon Tompo the basis of thy eo amin'ny word fototry ny and thy teninao Holy sy Spirit, ny fanahinao masina. we are so glad that we know where our Mahafalanay birth tokoa ny comes from. fahalalana ny fiavian'ilay fahaterahanay. We are
faly zahay raha nateraka tsy tamin'ny sitrapony olona na tamin'ny sitrapony nofo fa tamin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary mangataka zay eto raha io ho an'reto zay nangataka ny fahasoavana ho famelan-keloka, ny fahasoavanao ane anao ny asa tompo. Tsy misy fomba afahako manao an'io, olona ihany ny tena, zanak'isy hafa koa. Nefa milanao zahay, lay fanahy masina. Andriamanitra engany aho ka ho tahaka ny Samuel olona manambara ny fahamarinany teny. Ary nanamarina zany lalandavy ianao, ary enoko fa hokizanao hatrany zany raha mbola mitoetra matoky aminao ihany ny tenako. Andray ny fiainana marak'izay ane izy rehetrareo ankehitriny raha io, tsy hohainy mihitsy aneny anadiny fotoanan'io. Ary amin'io raha ialany eto amin'ity zao tontolo zao ty, engane zany de lay zavatra vao nambarako azy reo mba ho hitany tokoa. Ary amin'ny mahamety maty anay ankehitriny, jerenay ny famataranandronay, ao an-tsainay ny sakafonay, ny asa rapitso, ny fiahina sy ny asarotry ny fiainana. Kanefa tsisy an'izany tsony eo, isindy zany rehetra zany, tsisy ny fiahina, ho fifaliana lehibe mandrakizay. Omeo azy ireo zany karazana fiainana zany raha io ho an'ny tsiraray. Ary aoka izao no angatahako aminao raha io, aoka ny olona tsiraray zay teto an'io maraina ka nandreany laza an'io fahitany io. Iaona amin'ny tsiraray amin'izy ireo ane ho any akoatrany. Na dia misy lehilahy tsy miombon-kevitra amiko azy eto, na vehivavy ihany koa. Nefa raha io aoka tsy anakan-dalana anay mihitsy zany. Iaona amin'izy ireny any ane zahay rehefa hiazakazaka koa izy reo, ary family zahay hika hoe ry ralahy malalanay. Itovy amin'izay efa voaseho teo ane tompo ho an'ny tsiraray. Zay rehetra nitiaviko sy zay rehetra efa nitiaho, angatahako mba ho toy zany ane tompo, fa tiako avokoa izy reo ho tody any ane izy raha io, atolotra azy ireo ny fiainana mandrakizay eto. Anao ny anjarany ane izy reo dia ny anaiky zany, satria angatahako amin'ny anaran'i Jesosy zany. Amen. Fotoana fosika sa mananatsika mba hivavahana ho andreo marary. Hitako fa misy zazavavy kely marary eto ary misy raha matoy eo amin'ny seza. Ankehitriny ho anareo rahalahy malalako indrindra sy anabavy, aoka tsy ho diso reny fahazahoanareo ahy. Tsy fantatro zay nitranga, tsy fantatro zay nitranga. Kanefa Andriamanitra raha ho faty ahy dia avelao aho hiverinandry. Avelao fotsiny aho akany amin'ny toeran'io, eo ny tiako hisy ahy, na taiza io na taiza. Tsy ny Paoly zay voabata tany amin'ny lanitra fahatelo no ezahako atongavana, tsy zay ny lazaiko. Ataoko fa te hampahery ahy fotsiny izy, te hanome ahy zavatra kely izy mba hanosika handroso eo amin'ilay fanompoko vaovao ho tonga. Move ka tahaka ny tsy ampy fanajana aho raha hamaky zavatra fo eto, tsy mampanina anareo ve zany? Isan'ireo fampilazam-baovao malaza eto amin'ny firenena, Billy Graham. Ny mpampianatra Billy Graham dia nasain'ireo silamo. Eo amin'ny pejy voalohany amin'ny Afrikaans Times ny 15 febroary 1990. Ilay nanoratra an'io andalatsoratra io izay musulman mpanaraka Mahome dia mieritreritra fa ny fahagagana dia tokony hanaraka ny fitoriana ny filazantsara Kristy. Tsy miova omaly an'io ary marak'izay. Zao no hitatsika fa zao no nampanantenan'i Kristy tamin'ireo mpanarady azy rehefa nilaza izy hoe izay mino ahy ny asa ataoko nataony koa, ary anao asa lehibe noho izany azy izy. Moa ve ny fiangonana ka efa nanao asa izay dia ireo na izy any Kristy ao amin'ny Baiboly vitany ve zany ankehitriny?
mo hoe misy olona avy amin'ny fiangonana mavitana dia ny atsasaky ny fagagana nataon'ny Kristy fotsiny azy tsy lay asa lehibe kokoa no resahiny vitanareo amin'ny maizy anareo ve amin'ny mampanoana ny kristianisma anareo vitanareo ve ny anangana sy amelonaina amin'ny maty vitanareo ve mandeha ambonin'ny rano vitanareo ve nanasitrana amin'ny marary sy mampahiratra ny jamba mo ve tsy mifanitsy amin'ny fahatosoana etsy ambony zay narosiny mpanarady any mahomezany zavatra zany na naroso na napetraky Kristy hoe manaraka anareo toy ny porofon-javatra eo amin'ny finoanareo mazava ho azy fa misy fanambarana tsy marina eo am'izay voasoratra ty musulman ty manaratsy an'ity musulman ty izy ireo kanefa misy marina ny azy fa Jean nambaran'izy ireo ny valiteny tsara indrindra ho an'izay olona mamaky baiboly sy mahalala ny Coran ny Coran dia tsy makasitraka ny izay tsy makasitraka ny fampitana ny fanambarana fa ambony sy tafiotra lavitra ny kristianisma ny mahometisme de tena REDIREDINNI ataoko farediredy ny fieritreretana nakasika zavatra zay tena fototra ny mpanoratra na de zany azy teny afagagana zay tokony eo amin'ny fiangonana saingy salasalana iny fa tsorapony mpanoratra na de zany azy satria iza no afaka anondro tanana ka afaka andany reo fagagana nataon'ny mpitoroteny William Branham teo anatrehan'ireo musulman tany Afrika Atsimo raha toka nanaiky an'izany Rayal any Kristy mpamonjy teo ambanin'ny fanimpony William Branham tao Durban Afrika Atsimo sy tamin'ireo toerakafa maneran-tany na T.L. Osborne tany Afrika Atsinanana mazava ho azy fa manohana ny biligrama zato isan-jato zay zavatra mampisaratsaina tsy misy lanjany noho ny resantsika tsy misy lanjany io zavatra mampisaratsaina atsika io nefa teo anivon'izany rehetra zany ozy tamiko nilaza izy hoe fanatika hono sika ka tsy fantatsika hono zavatra ataotsika voatery ny joro vavolombelona atao amin'ny gazetiny izy ireo hoe nanao an'io Andriamanitra na de teo azy zany mbola Andriamanitra toy izay na izy azy hatramin'izay any Andriamanitra tsy eritreretinareo angamba hoe tsy mino an'izany izy reto hoe tsy hitan'izany tsy miafina io tsy hoe natao teny anjorony fa anjatony amanarivo ny olona nipetraka nijery an'izany teo rehefa hita ny fanandeha teo io tovolahy Clémaine io ary nambarany fany masina ny fiainany sy ny sisa sy ny amin'ny zavanitranga teo ary teo ny fahitana fa musulman Rayal no niankohaka tamin'ny tany ary nanaiky an' Jesosy Kristy io mpamonjy azy bolokana mbola manana an'ireo T.L. Osborne sika sy ireo hafa koa zay mamana ny ondry hatrany ataoko fa rahalahy Osborne de mbola tsy teo nandeha tany amin'ireo musulman miambona azo vahana indrindra nefa mbola manana n'Andriamanitra zay afaka nafaka ny ondry eo amin'io sika afaka nafaka ny ondry eo amin'ny bery ary nafaly any fahitana fa voatery nanoratra an'io no sady miaika an'io izy ireo kanefa tsy zay ny fiheverany teo manalavitra sy manome lamosina izy ireo ka milaza hoe efa lasa zany andro zany hoy ireo musulman fa izy ireo efa lasany amin'io baiboly rehetra io ao anaty fahadisoana tanteraka ianareo olona ny vavanareo olona efa maty natao hoe Jesosy ny anarany ary efa taona maro no nahafatesany ary tsy misy zany hoe nitsangana tamaty zany izy nefa tsy vitany nilazany teo amin'ilay fivoriana tany Durban fa teo izy sady nanao zavatra mitovy tamin'izay fa nataony ka nanaprofo tamin'izy reto eny na de reo anaram-piangonana aza voatery ny ovafijery lay olona nanoratra sy nilaza tamikany fa tokony ho laviko ny fampianarako mikasika ny baiboly no voatery nanoratra an'io tao amin'ny gazetiny ataon'Andriamanitra trany zay anomezany izy ireo voninahitra azy mariny zany ataony zay anomezany izy ireo voninahitra azy nahoana nahoana misy zazavavy kely marary mipetraka eto zanakao ve io inona ny olana eo aminy ranabavy azafady raha mandry eo amin'ny ato tsy izy ireo efa taony zay avy any Moringo izy namanodidiny eo Peoria ity ve le zazavavy nataonao
There's only one thing mother can just say zavatra to her. anankiray reny no mety That's God. amonjy an'ity zazavavy kely ity andriamanitra zany fantatrao zany I'm so glad. oh You've been faly there tokoa any amin'izany efa nandeha tany ka nivavaka ho azy venao ry ralany vily hatramin'ny nandehanany ralany vily nivavaka ho azy tany dia miatsara izy io Still have shepherds that know sheep. mbola misy ihany mpiandrondry mahay mamahana ny ondry What's your trouble, sister dear? Said he. inona ny olana eo aminao ranabavy malala ianao mipetraka eo amin'ny tsy sezitsy ianao io Cancer. oma miadana Well, eny if I just asked you something. raha maybe nytany right zavatra here, kely aminao how ah many years ho anareo did you eto mihitsy look angamba from cancer firy aminareo raised eto up no your efa hand? sitrana tamin'ny oma miadana tsakany ny tanana jerena eto izy ranabavy God is the healer, we know that. andriamanitra ny mpanasitra ny fantatsika If zany I told you I could go raha down hoe there iaho and hoe take that vitako nidiny hemorrhage eny off ka of the analan'io girl raha and mandry make her amin'ny well, razavavavy kely I'd io tell ary you anasitrana wrong. azy Or dia could nilaza take the zavatra cancer diso off taminareo the ah woman. na hoe vitako ny alalany oma miadana I amin'ny know one ravivavy thing. nefa misy zavatra There was a fantatro bear, ndray a mandeha nisy cancer, bera a oma tumor, a miadana blindness, and even fivitosana death fahajabana grabbed some of eny God's fahafatesana sheep mihitsy one azy day. ny And I naka ny went sasany to tamin'ireo the ondry power n'andriamanitra of dia God. nandroso aho niaraka tamin'ny herin'andriamanitra I slew him and brought that sheep novonoko back. zany ary nampody an'io ondry iverina aho marina zany We go forth today. ary mandroso sika ankehitriny tsy hoe miaraka amin'ny zavatra lehibe toy zao sy zao fa mandroso miaraka amin'ny atsah mitadiny vavaka tsotra indrindra ny tenako He'll bring her back. ampody azy veriny zany inonao ve zany ary ny aminao ranabavy mino ihany koa ianao tsy zany ve ranabavy How many of you believe with your heart? firy aminareo no mino amin'ny fony Now eto you bow your heads while I go. ankehitriny ahondreo lohanareo raha hivavaka aho Dear Father, miala eny amin'ny lampiazo raha labranamy meto mba hivavaka ho an'ireo marary here that can never walk no more or get around except you help her. The enemy has caught her. She's beyond the reach of any doctor. Oh, Jesus. The enemy has jerked her so far out down her in space that a doctor couldn't even do a thing. But she's not out of your reach, Lord. Power of His prayer. Amen. And may it so be it. Amen. eny azy I believe there is. inoko fa misy batisa tao amin'izao fotoana zao Preacher has got some folks to baptize here. Would you raise your head just a moment? afaka hitraka kely ve nareo The pastor has just told me these people vao are nilaza tamiko very, ny pastora very hoe sick. tena marary mafy reto olo reto ho salama izy reo tandremo fotsiny mety zany God's promise never tsy fails. diso mihitsy ny fampanantenan'andriamanitra We go after them. hikatsaka azy we've ireo got a sika baptismal iroso service to some people amin'ny batisa izy that ireo must amin'izao go. misy We're olona gonna have sasany tsy maintsy service mandeha again tonight. mbola hanao Is there fivoriana ndray sika anyone ny olona here that could misy not olona tsy come afaka no tonight tonga very but hariva wants nefa to tia ny offer vavahana ho prayer azy for you ankehitriny now that fa cannot be here tonight? tsy afaka ho tonga izy raha riva Would you come right here then? You that tianareo cannot ary come veny tonight, anatona avy I'll hatrandro have more ho anareo time zay tsy afaka from ho the tonga raha prayer riva line tonight. fa They anana got to fotoana misimisy baptize kokoa eo these anaovana people. laram-bavaka raha riva fa anao batisany reto olo reto izy ireo misy zazalakely eto aminao Yes, brother. Yes. Thank you very much. eny rahalahy Sorry if I pisotranao read it betsaka after a bit or- tsy manina ve raha rehefa avy ao vao amaky azy ty sa pisotranao tompoko Now, if you just eny give us raha just a sitrakareo minute or fotsiny two ny longer, anome ray na roa we- minitra monjy then anay we'll dia have the- aveo sika the dia service for hiditra the, amin'ny fanaovana for the ny baptism. I know you want to see batisa it. And fantatro those who fa are tia hitany wishing zany ianareo baptism ary ho anareo this zay morning, maniry ny atao batisa ny well, maraina eny you, ianareo the ladies go over here mankery ny to vehivavy zay change soloakanjo their garments, ary ny and lehilahy the men manketsy go over amry on this ilandry side. And then while I'm amizay praying for these sick mandritra ny people, vavahako then ho an'ireto olona you marary will reto be making dia efa ready afaka iomany ianareo for the baptismal ny amin'ny service. fanaovana batisa ary Those now that now ho tonight I'll an'ireto try zay to run eto a little eny prayer line ezaka tonight. rariva ny anao laram-bavaka Right away, fohy avy since we come hatrany in. eo amin'ny And we're going to fanombohana start in the first book ary of anomboka ny Ephesians boky tonight. voalohany amin'ny efesianina sika rariva Very happy now to ary have afaly you anay in. eto You indrindra have no ny church anana to go anareo to. miaraka aminay raha But tsy if manana you have your fiangonana own le anareo pastor and church, fa raha manana then pastoranareo you sy ny attend fiangonanareo your nareo dia precious aoka ho church akany where you amin'ny fiangonana zay tianareo If you sy that have to tohananareo go raha and are voatery going tsy to maintsy leave mandeha at this nareo time, ka andeha ody God amin'izao bless fotoana you. zao
be with us hitanareo again any when you Andriamanitra can. We'd be happy miaraha to aminay have you. eto indray rehefa azonareo atao hahafaly anay ny anana anareo eto. You'll be prayed for too, brother. What is your trouble? Miresaka amin'olona anankiray Lala Branham. Now, the rest of you, while you're Fa bowing your head. ny sisa aminareo kosa aoka iondrika fotoana fohy fa hivavaka sika. Father, I thank you Raha io today misotranao for aho anio ny amilay the atsamitady little kely shepherd ny slain, mpiandry ondry. the prayer that Lay vavaka brought the lion to his nampidarapaka ny leona andohalika. and the little lamb was jerked away Lay from ondry him kely and kosa cut back nesorina to teny aminy ary nampidina tany amin'ny ray aman-dreniny. I pray for our brother. Vavaka ho an'ny rahalanay. Bring him Mangataka aho mba safely ampidinao azy ihany koa ao amin'ny fialofana Tompo. Aoka hiala ny tosidra tsy mety sy ireo aretina ao amin'ny vatany. Hitady azy aho Bring him Tompo, back. ampody In azy the name of iverina Jesus Christ. amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. So be it. Ho tanteraka an'izany. Amen. God bless you, brother. Ny tompanhitanao rahalahy. Going down to see Mahita a little blind zaza boy. kely jamba aho One eto more thing I'd ampidinana. like to say. Misy zavatra hafa koa tiako lazainy. I was having Tena very sick, narary ateo vomiting, and sady nandoa I thought, ary nieritreritra aho I fa should miss this if you tsy can. tiako diso an'izao ianareo raha azonareo atao. I thought, God, what would I do? Nieritreritra hoe Andriamanitra toy inona no andriko fatratra ny andre olona mijanona ivelany My ao. wife would say, Ka Billy, ilaza ny vadiko hoe there's an old Billy, gentleman here to see you. misy lay antitra tia hitanao ao. Here come in a little Teny fa bald-headed isy fellow lehilahy with kely the solaloha gray whiskers sady feno hanging volo around fotsy his ny face. tavany tonga eo. He'd walk in and say, Hiditra izy "You're ary ilaza Brother hoe Branham?" I'd say, ianao "Yes, ve sir, ny Lala I am." Branham? Ilaza hoe eny My tompoko, name is Simon. Simona ny anarako. Put his hand over on me, look at me. a Ametraka ny minute. tanany eo amiko izy Say, ka "You're a hijery kely believer, aho. Brother Branham?" Ary ianao Yes. hoe mpino ve ianao Lala It'll be Branham? all right. Eny. Ilamina tsara ny rehetra. Simon Peter of the Bible. Ilay Simona Petera tao amin'ny Baiboly. How I would appreciate that. Toy He wouldn't inona have no to say itiavako much. an'izany, tsy ilainy ny teny zavatra Just put his betsaka. hand on me, it'd be all Fa right. ametraka ny tanany eo amiko fotsiny izy dia lamina ny Remember, rehetra. come to me Ary ny tonga tao tantsaiko teo by God's help, by God's miaraka amin'ny grace. fanampian'Andriamanitra ary miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ary iny fa manalo ny olona mino ny zavatra tahaka izany raha tonga eo aminy I aho. thought, Lord, let me get to Dia everyone nieritreritra I Tompo can. avelao aho ho any amin'izay rehetra azoko atao, avelao fotsiny aho. I thought of Simon. Avelao just hoy aho hoe raha Simona aza afaka nahara-pôly Say, "You fa Brother raha Branham?" nisy tamin'izy Yes. ireny fotsiny niditra Put teo your hands ka nanao over hoe me, ianao look ve at Lala me Branham? and say, Eny, ametra tanana amiko izy All right, ary hijery ka hanao hoe Just sitrany walk ianao out. Lala Branham. I get Dia lasa well. fotsiny izy ireo. Dia ho I'll be sitrana all right. ilamina avokoa ny amiko. Sure, I said, boy, am I courage Azo to pick antoko up hoy right aho, then. o I say, anana "I herim-po will avy be all hatrany right." aho hiteny aho hoe ho sitrana tanteraka. And there's Eny people tompoko. believe that same thing Ary misy today. olona maro mino zavatra toy izany ankehitriny. That's what I'm coming down here to do. Ka izay no idinako eto Lay ankehitriny. hands on you. Ametra tanana aminareo. I won't go this Angataka amin'Andriamanitra. How long has he been blind? Manohy mivavaka ho an'ny marary Lala Branham hatramin'ny farany. Oh, you're